Sotra Andriamato ministra, izany manohy ny fitenenana ministry ny fampianarana teknika. Amenarao fitenenana Andriamato ministra. Makasitraka indrindra tompoko. Andriamato Floa ianareo membre ny bureau permanent, ianareo solombavam-bahoaka honorable manatriketo, ireo namana atao amin'ny membre ny gouvernement. Ho an'ny ministère ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Makasitraka indrindra tompoko amin'ny sosikevitra izay narositsika hoentina propoboana izany département ministériel izany. Mialohan'ny rosotsika amin'ny valy tondrana valiny na fanazavana manoloana an'ireo fanontaniana izay napetrakatsika sy fangatana dia misy antotanisa vitsivitsy tiana hozaraina amintsika mahakasika ny fampifanana arak'asa sy ny fampianarana teknika. Raha mijerytsika ireo tanora ankizy eo amin'ny classe fahasivy, taona fahasivy, classe de 3e izay misafidy ny ho any amin'ny fampianarana amin'ny ankapobeny, ho any amin'ny enseignement général, raha manodidina eo amin'ny 3 hetsy ry zareo no misafidy ho any, dia 10 alina ihany no misafidy ho any amin'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Mety misy antony maro izany, mety ny tsy fampihany tolotra izay omeny fitondrana na ihany koa ny fahavitsiny fotodrafitrasa. Antotan-kevitra faharoa ihany satria miresaka atsika an'ireo tanora zanatsika izay ho avin'ny firenena. Miresaka aloha tsika hatreto mahakasika an'ireo izay mankany an-tsekoly mieritreritra ny anao fiofanana anaraka ny fampianarana teknika, ataontsika hoe lavitresaka mandritra ny 2 taona 3 taona izay azahoany bac professionnel izany na ny brevet d'études professionnelles. Raha mijerytsika ao amin'ireo mpianatra miditra amin'ny taona voalohany, izany hoe mitovy amin'ny classe de seconde zany any amin'ny lycée, première année zany amin'ny miditra amin'ny lycée technique. Raha makatsika ohatra ny amin'ny taona 20 sy 20 ohatra, raha eo amin'ny 9 sy 4 ny tanora niditra tao dia afaka 3 taona aorinan'izay 20 ihany no tavela miatrika ny fanadinana farany amin'ny bac professionnel. Ilazana zany fa misy 4 izay nakaiza izay mampametram-panontaniana ny amin'ny hoavina satria efa tsy nakany amin'ny fampianarana amin'ny ankapobeny izy, fanabeazana ankapobeny izy, nefa ihany koa tsy nahatody hatramin'ny farany ilay fampianarana teknika sy fampifanana arak'asa izay nosafidiany. Koa eto tompoko ny gouvernement amin'ny alalan'ny ministère ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa dia amin'ny alalan'ireo sampana misandraka manerana ny nosy dia ao anatin'izao fanavaozana izao dia hijery ny fampiarana sy ny fangararana amin'ny fitantanana manomboka avy aty amin'ny ambony izany ka hiatra hatrany fotony, ary efa no mafisy ny premier ministre lehibe ny gouvernement izany. Koa mandritra ity fotoana ity eo am-panatanterahana ny politique générale de l'État dia ny fametrahana ireo fototra, ireo rafitra fototra ahafahana manatanteraka fampianarana teknika sy fampifanana arak'asa no atao. Ikatsahantsika zany ny fomba entina manatsara ny kalitaony, fomba entina mampiatra fampianarana teknika amin'ny alalan'ny ara-pitaovana sy ara-pedagojika. Anatsarana ihany koa ireo fandraisana amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra, voakasika izany tsika vondrom-bahoaka tsy anjara-pahefana. Indrindrandrindra moa fa ny fiarahana amin'ireo matianina eo amin'ny sehatr'asa izay voakasika, ary eo ihany koa ny sehatra tsy miankana. Any tanàna trano ireo raha tsy mangaika ny fotony izany fampiroboroboana izany, ary mazava ho azy ho amafisina amin'ny alalan'izany rafitra fototra izany ny ahafahana manamafy indrindrandrindra ny fampananana asa.
Nandritra ny roa andro dia eo amin'ny roapolo eo ny fanontaniana tonga teto amin'ny ministère ny fampianarana teknika ministère fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa dia ho tanisaintsika araky ny izay filaharany ny tao amin'ny district ny Mahabo honorable la ny tao amin'ny district Mahabo manana olana izy eo amin'ny salle de tsy fampiny salle de classe efa nijerena izy io ao anatin'ny planification ho jerena ireo mpiara-mbolantoka amintsika ahafahana mitondra valiny tandrifan'izay ny tao amin'ny district ny Betafo mangataka ny anokafana ny centre de formation professionnelle de référence mikasika an'io manokana efa misy tatitra efa azonay mikasika an'io dia izy iny vidin'ireo teknisiany ena toerana satria ilay construction ohatrany tsy dia afaka ampiasaintsika fa aorinan'izay no ahitantsika ny dingana manaraka ataontsika honorable atao amin'ny lany tao amin'ny district ny Sakara mangataka ny ametrahana ivitoeram-panofanana lycée technique na centre de formation professionnelle andefasantsika teknisianina hijery akaiky ny filana ifotony satria raha ny tokony ho izy dia izay filana ara-pahaiza manao ilaina eny amin'ny toerana misy atsika no tokony anatanterahana fampiofanana arak'asa toy izay ihany koa ny eo amin'ny lycée atao amin'ny honorable la ny tao amin'ny district ny NSB anala dia alefantsika ihany koa ny tompona andraikitra ampiasaintsika ihany koa reo totakevitra rehetra ihany koa manampy amin'izany jerena hoe ina tokoa ny sehatrasa tokony anaovantsika fampiofanana arak'asa na fampianarana teknika ny honorable lany tao amin'ny district ny Befandrina tsy misy herinaritra ny ivitoeram-panofanana ho jerena akaiky izay tompoko honorable lany tao amin'ny district Mandritsara mangataka mikasika ny recrutement moa zany dia niverimberina ary ataontsika banky tokana fa eto moa dia manome toky ny eo amin'ny département ministériel ny ampangarahara tanteraka an'izany ary mba hamaly ny filany sekoly arakaraka ny poste budgétaire izay ampilatanantsika ho an'ny ty taona 2024 ty moa zany dia efa mpanomanana ny teknisiana amin'ny andefasana ny poste budgétaire 250 dia ho an'ny taona 2024 izay lany teto amintsika dia voafetra 200 zany kanefa amin'ny faneritsika na dia efa ireo ivitoeram-panofanana efa mandeha aza dia mbola betsaka ireo tsy tafiditra mpiasa-panjakana ary tsy vitany betsaka ny tsy tafiditra fa misy ny tena tsy ampy mihitsy koa dia fanantanana sahady atsika zany mandritra ny fandaniana ny loi de finance rectificatif mba hanampy tokoa amin'ny afahafahantsika mampiakatra an'izay poste budgétaire izay dia mivoakasika zany amin'ny fandraisana mpiasa-panjakana ny ao amin'ny district ny Mananara ho an'ny district ny Fanadina indray dia mahakasika n'ilay fangatana metrahana ivitoeram-panofanana na lycée technique zany na centre de formation professionnelle dia araka ny voalaza teo ambony mitovy amin'ny Kany Sakara sy NSB anala misy trano-piofanana efa vita ao Andoharano Maitso mila fitokanana dia ampiasaina izay no voalaza tao amin'ny district ny Isantra eo fampandaminana ny pitsopitsony mahakasika an'izany sika tompoko tao amin'ny district ny Amparafara Vola indray dia ny fangatana metrahana ivitoeram-panofanana efa misy tetikasa ny arahana misy vinavina ny arahana mpiara-mbonantoka izy io ho atsentsika indray izy na ho jerentsika indray ny fomba manandrify an'izay toy izantsika zany araka ny fangatana ny honorable lany tao amin'ny district ny Vohibato Ramatoa Solombavamboaka nangataka ny ametrahana ivitoeram-panofanana mahakasika ny rafitra hazo sy ny rafitra vy ny fikirakarana ny tontolo ambanivohitra dia iny moa zany dia mitovy ihany koa ataontsika ny mahakasika izany mitovy amin'ilay ataontsika mitovy amin'ny Kany tao amin'ny district ny Sakara ny district ny Farafangana moa zany dia nangataka ny fanaovaozana n'ireo ivitoeram-panofanana maromaro ny tanisainy ny lycée technique ny Farafangana ny CFP Mafasa CFP Ampanarenana efa misy ihany ny fanavaozana natao tamin'ny vitsivitsy tamin'ireo centre ireo misy ihany koa moa zany ny mpiara-mbolantoka toy ny Afafi Sud izay
misehatra ena toerana fa ho jerentsika ny fandaminana mikasika an'izay. Distrika ny Nosy mangataka ny fampitaovana sy fanatsarana ny centre de formation professionnelle Pomblavo. Efa tafiditra ao anatin'ny planification 2026 izy io dia ho jerentsika ny fanatanterahana azy. Ho an'ny distrika ny honorable ny fangatana honorable lany tao amin'ny distrika ny Antsoia izay mangataka ny anaovana ny formation en technicien supérieur amin'ny grille élevage bac plus 2 ny fiarah-miasa no ataontsika ho jerena technicien zany ho jerena inona daholo ny pitsopitso ny rehetra fa atsika manatanteraka an'izany. Tao amin'ny distrika ny Toamasina faharoa misy fanamboarana fitoeram-panofanana izay tokony 80 ny trano ny salle de classe eo anatiny 90 ny efa vita hatreto inona ny azo ambara dia izany rehetra izany moa izany jerentsika manao ahoana ny efa vita inona ny tokony atao fa ny ministera moa dia hiezaka hitondra ny tohiny amin'izay fanapahan-kevitra raisintsika manoloana an'izany. Tao amin'ny distrika ny Ambalavao izay milaza ny tsy fisian'ny herinaratra dia tsara marina satria nandalovanay moa izany io toeran'io dia efa misy ny partenaire vonina satria tokoa ny misy potony jiramamo zany ny manome ny angovo ny énergie électrique ao amin'ny toeran'io mandalo mamakivaky ny fitoeram-panofanana mihitsy. Dia tamin'izay moa nijery hoe inona ny azo atao dia efa nifampiresaka tamin'ny tompony andraika teo toerany dia nilaza izy fa misy ny fiarahamonantoka amin'ny fanomezana poste de transformation eo ary tsara marina ihany koa fa io fitoeram-panofanana io dia manana groupe électrogène na dia hoe isan'ny matanjatanjaka ihany izy fa afaka etsehany ihany tsy ampiasaina rehefa tena misy tokoa ny filana amin'ny fanaovana ny fampiarana any amin'ny atelier. Tao amin'ny distrika ny Lalangina indray dia mbola mangataka ny fametrahany fitoeram-panofanana ho jerena manokana mikasika an'izany tsy maintsy misy ny fandaminana mba hijerena ny filana eny fotony. Ramatoa honorable Ramatoa Solombavam-bahoaka lany tao amin'ny distrika ny Faradofay navita fitoeram-panofanana tamin'ny alalan'ny volansiady ary mangataka ny fampitaovana zany amin'ny ministera foibe dia voaray tompoko ny fangatana iara hijery amin'ireo tompona andraikitra satria misy foana ny fampitaovana izay atao isan-taona dia amin'ny fandaminana ny fandrindrana amin'izay fampitsinjarana an'izany amin'ny taona 2024. Ny ao amin'ny distrika ny Besalampo moa zany amin'ny fangatana fitoeram-panofanana dia mitovy ihany koa amin'ny voalaza mahakasika ny Sakara. Singana manokana ho an'ny distrika ny Beroroa izay isan'ny nanaovana mission manokana mihitsy nijerena azy dia efa eo fampiresahana ny tompona andraikitra miresaka mivantana amin'izao amin'ny ny tale misana ny fitoeram-panofanana mba hahafana mampihodina an'izany faran'izay aingana manomboka amin'ny volana janoary 2024. Raha atao bango tokana dia rafitra fototra ahafahantsika manatanteraka ny fampifanana arakasa araka ny tokony ho izy izay apiroborobo ny fampananana asa no ezahantsika atao ao anatin'ny izany rehetra izany satria ny fotoana voafetra dia sehatrasa vitsivitsy no hotsongaina ka ohatra amin'izany ny ao amin'ny mahakasika ny tontolo ambanivohitra ny mahakasika ny tao-trano sy ny asa vaventy ny mahakasika ny tontolo an-dranomasina ary ny fikarakarana ny angovo avaozina. Amin'izany no akatsika modely dia mazava ho azy fa fitoeram-panofanana voafetra distrika voafetra no voakasika amin'izany. Ahoana ny fomba natanterantsika an'izany amin'ny alalan'ny fametrahana fitoeram-panofanana izay mahafeno an'ireo tontolo manodidina ka ahitana ny mahakasika ny fotodrafitrasa ny fitaovana eto mampiofana ireo lasym-panofanana ekeny rehetra ny mpampiofana voaofana tosika omenan'ireo mpiofana satria tokoa mandritra ny fifanana dia apitsika ireny mpiofana ireny
ary ampitsika ihany koa zareo amin'ny fidirana eny amin'ny sehatry ny asa. Ary ao anatin'izany zay tontolo manodidina zay fitoeram-panofanana ao modely zay ihany koa ny jerentsika ny fahaleovatena n'ilay fitoerana mpanofanana, ny autonomie moa no tiantsika holazaina amin'izany. Koa ny fanerentsika ireo mpianatra sy mpiofana anankiray izay navita ny fiofanana arak'asa dia mba afaka hisehatra izy amin'ilay sehatra asany iofanany ka afaka hiahy na nanganankonana ary hiaina ampamendrehana, na ihany koa afaka hanohy fiofanana, afaka hanohy fianarana eny amin'ny sehatry ny ambaratonga ambony araka n'izay ireny. Koa dia mankasitraka indrindra tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Misaotra Andriamato Ministra ny mandray fitenenana manaraka ny Ministra ny tontolo iainana. Ndahoary. Menao fitenenana Andriamato Ministra. Efa nangataka tamin'izy miraha misy dia mosenaso. Misaotra indrindra Andriamato filohana ny fitenenana, misaotra anareo membre permanent, misaotra anareo solombavam-bahoaka izay manatrika eto. Ezahako fitipitiny ihany satria mahatratra marobe ilay fanontaniana taty ministera ny tontolo iainana dia efa nazana aina tambatambatra ihany izy ity. Mikasika ny fanontaniana napetraky ny honorable tao Andilamena, Antala, Tsara Tanàna, mikasika ny resaka boîte de rose, tonga dia natambatra anankiray efa nanao fanambarana teto ny Prime Ministre fa isy ny cellule juridique erahan'ny primature sy ny ministera ny tontolo iainana hanao ny fifampirarahana amin'ny CITES. Efa nisy ihany ny fampirarahana nataonay tamin'ny COP 20 izay tamin'ny tapabolana teo izay nilazan'ny CITES aloha fa efa tokony hiditra antsika amin'ilay comptage na stock amin'ny karazany rehetrarehetra fa mbola ifampidinika moa efa toy izay fampidiniana zay manomboka amin'ny herinandro. Mikasika ny fanontaniana napetraky ny honorable tao Ambato Finandrana sy Ambato Mainty Melaky mikasika an'ireo chef cantonnement izay abrogé na retraité. Io moa zany efa nanaovako lobbying ihany fa efa maro ny cantonnement tsy misy olona amin'izao fotoana izao. Efa 10 taona teo angamba zay ny tsisy recrutement ny ministera ny tontolo iainana. Izahay ao angamba no ministera azo lazaina raha tsisy recrutement angamba no mandritry ny 5 taona dia tsy ho isy tsony zay ao. Ka mangataka aminareo solombavam-bahoaka amin'ny loi de finance rectificative angamba amin'ny taona ambony mba hangataka ny poste budgétaire io. Ampahafantariko anareo zao fa misy 100 mahery ny agent forestier niofana tao Angavikely voaofana nefa tsisy poste budgétaire. Zany olona zany tokony hamparitaka daholo. Ka izay zany no angatahana lobbying sady amintsika solombavam-bahoaka. Député ny Ambato Finandrana mikasika ana resaka crédit carbone. Izy moa zany mangatako hoe fa maninona ny ao amin'zareo no le corridor ITSEM no tsy misitraka. Misy critère d'éligibilité ny crédit carbone. Raha ohatra ka 70% ny alanao nefa ravarava ohatra dia tsy mety ilay izy. Ny crédit carbone antsika amin'izao aloha ho an'ny ala fotsiny aloha fa efa manomana koa zao ny teknisiana amin'izao fotoana izao ho an'ireo crédit carbone mikasika ny resaka savanina zay ity air protégé ITSEM ity moa zany savanina ny anazy ny 80% dia efa ao anatin'izay ny teknisiana misy marché afaka mitantsorika an'izay. Fa na eo aza zany hoe misy ny crédit carbone dia mbola manentana antsika rehetrarehetra tompona andraikitra amin'ny resaka fiarovana ny ala fa hiezaka ny teknisiana ifampiraraha amin'ireo mpividy carbone ireo amin'ireo ala mbola tsy misitraka azy. Député naparafara vola tsy fantatry ny tantsahatsony tena famaritana amin'ny baliziny zetra amin'ireo commune efatra. Ity moa zany zone humide moa ny lakaloatra faritra Mando dia efa nasiana ihany ny balizy amin'ny air protégé napetraky ny durelle fa mampalelo moa zany fa misy manatsoaka foana le balizy amin'ny alina dia zana zany amin'izao fotoana izao ny ametraka balizy tena mafy ahafahantsika mamaritra le faritry ny air protégé.
Fanontaniana manaraka moa dia tolotra mikasika ny laka loatra hoe tsentsy resaka fasika amin'ny resaka fahasombany tontolo iainana. Amin'iny faritra iny efa be da be ny ino moa zany projet miaro an'le bassin versant fa angamba izy reto tany saiko aminareo maromaro izao atao projet PPC izay tokony manao restauration na bassin versant 5000 hectares eo projet plus 660 hectares misy ao 880 hectares maromaro ny lista fa ny zavatra atao angamba mifanatona angamba tsika solombavam-bahoaka ny ministera mba ahafahantsika hoe misy synergie ireto projet reto fa ndraindray izy samy mandeha samy tady dia manahirana lay vokany fa izahantsika angamba ny ampivorintsika ireo mpiara-mondominantoka izay projet ka manao ny fiarovana ny bassin versant amin'ny faritra loatra iny. Fanontaniana manaraka député tao Marivoay mila andraisana fepetra ireo olona manao tavy ao anatin'ny aire protégé manimba ny ala. Tokony hamafisina foana aloha ny fampiarana ny lalàna amin'ny resaka fandikan-dalàna amin'ny resaka valan-javaboary. Ny aire protégé Karafantsika koa zany voakasika an'izy io efa mitady vahaolana amin'ny ministera zany amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny Madagascar National Park na ny MMP mba hitady ina moa zany vahaolana mikasika ny fiveloman'ny olona mba ahafahan'ny olona miatrika ny fiainany andavanandro mba tsy kitihany ala ntsony. Député Navaradrano mamoaka fofona maimby be ny société Vimady ao Ambomanga kely. Rehefa ny adadiana moa zany io société io dia efa manana ny étude d'impact environnemental izy efa manana permis izy tamin'ny 2017 misy cahier de charge mazava tsara izy. Efa nisy koa ny fidinana tany fotony ny 2 septembre 2025 fa ny zavatra mivoaka tamin'ny fidinany fotony io zany dia tokony misy étude d'impact environnemental fanampiny le izy satria efa misy zany norme nasetroka amin'izao fotoana izao efa navoaka amin'ny ministera dia ho verifientsika miaraka izy hoe ao anatin'le norme le setroka tokony hivoaka ve iny avoaka ny société io. Ahoana le raha 2000 hectares any Tsampandrano Antsirabe momba ny hazo vato. Amin'izao fotoana izao zany efa misy ny suspension ny hazo vato mikasika an'izy io fa io suspension io zany dia tokony hamoaka ny hazo vato ny resaka contrat social aloha. Raha tsy mahavita contrat social validé ny fokon'olona izy tsy afaka levena ile suspension dia miandry izay zany tsika amin'ny resaka fifampiresahana amin'izareo. Député Marontsetra région Ambatosoa mba apetrahany service technique eny amin'ny faritra. I Ambatosoa moa zany ohatran'ny faritra vatovavy koa dia région vaovao izy io tokony ametrahana ny direction régionale dia ampidirina pipa meriton angamba ny fametrahana an'ireo bureau régional anankiroa vaovao ireo. Faritra rovana Makira fanontaniana faharoa tokony nidina any ny ministra fa maro ny kikiky an'olona mikasika na ONG izay mitatana ny ala. Momba maromaro moa zany ny aire protégé amin'izao fotoana izao ahitana an'io fitarainana rehetrarehetra io dia efa misy cellule zany apetraka eo anatin'ny ministera. Cellule aloha iaino hitady vahaolana mikasika ny aire protégé rehetrarehetra dia efa maromaro nefa voavahanay tao amin'ny ministera fa ho raisin'ny cellule technique izay mamaha ny olana ny aire protégé ity olana anankiray ity. Solombavam-bahoaka voafidy tensiony rano Ivongo faritra rovana Ambatovaky nisy ny fanitarana natao tamin'ny faritra rovana nisy ny olona efa nanao fambolena jorofo taorian'ny fanitarana dia lasa tafiditra anaty aire protégé. Efa nisy moa ny resaka efa nalefan'ny ministra namana ao amin'ny aménagement des territoires angamba izay mifanatony satria misy aire protégé anankiroa zany tratran'izy io hoe lasa tafiditra voafaritra ao daholo ny commune sy ny toerana iveloman'ny olona dia
ifanatona zay sy ny aménagement territoire tady vahaolana miaraka. Député Moramanga tsy mbola nisitraka rety plus ny commune ao Moramanga, ny commune Beforona, Ambatovola, Moraranogary. Ny commune ireo commune ireo tokony efa hisitraka an'ilay vola fa efa manomboka ny transfert amin'izao fotoana izao. Vao tamin'ny herinandro mantsy izy io ny valideny conseil de ministre ny ino zany ny famoahana an'ilay vola dia efa manomboka ny processus amin'izao fotoana izao tokony 119 eo ilay commune fa mbola eo commune 25 eo no nafeny dossier dia efa manomboka manao transfert tsikelikely ny équipe. Ny orinasa Sotramex zay mpanao talapetraka ozy izy tsy mandray vokatra ntsony. Ity moa zany société privée mbola ifampiresaka amin'izareo zay fa tsy miankina aminay ministère angamba ilay olana fa zay ao ministère dia mbola manome ny permis de collecte mazava tsara aloha. Ny orinasa Fanalamanga maro ny olana misedra olana ty orinasa ty. Amin'izao fotoana izao ny équipe technique amin'ny cabinet moa zany efa mifampiresaka, efa misy ny ino moa zany ny solution raisina amin'izao fotoana izao sy ny andraikitra ho raisinay ary efa nidina tany ny équipe hatramin'ny omaly ary efa nitafiresaka zay sy ministry ny finance samy efa nanolotra ny membre ny conseil d'administration vaovao zay dia efa iroso amin'izay réforme sy fametrahana zay tompony andraikitra tokony tantana ny orinasa zay tsika amin'izao fotoana izao. Député Manoro potika ny ala rehetra ao Manoro mba firy tamin'ny kininina nambolena ny velona mba amboleo jirofo, poivre, café. Araky ny politikany fambolekazy moa zao amin'izao fotoana izao dia miezaka zay ministère no mampamboly an'ireo hazo aloha zay misy afaka iainan'ny olona hoe ahafahany mitrandraka moa zany hoe sady misy ny manampy azy ny fivelomany. Amin'ny faritra Atsinanana rehetrarehetra iny zao vao nisy zao ny projet vao ny lancena tamin'ity herinandro ity projet Folure izay mampamboly café dia reny fambolena à grande échelle agroforesterie ohatran'ireny zany zavatra imasona amin'izao fotoana izao mba ahafahan'olona koa sady miaro no mamboly. Fa nefa kosa nefa tsy maintsy atao ihany ny fambolena kininina sy sapin amin'ny filana andavanandro amin'ny resaka charbon. Député ny Antsalova lasa faritra rovana daholo ny akamaroan'ny tany ao Antsalova. Ny marina dia marina tokoa fa ny 1.3 ny velaran-tany ao Antsalova dia faritra rovana avokoa. Kanefa izy io zany catégorie 5 io izy io. Zany hoe catégorie 5 zany manko misy ny atao hoe zone d'occupation contrôlée sy ny zone d'utilisation durable. Ka amin'ireo zone d'utilisation durable sy contrôlée ireo dia afaka ambolena tahaka ny fiainana andavanandro ihany. Fa araka ny lazaiko teo moa hoe maromaro ny aire protégée manana olana tahaka an'izy ity dia miezaka zay sy ny ministère ny aménagement du territoire ifampiresaka mikasika ny hoe ahoana ny efahana mijery miaraka sy mamaha olana miaraka n'ilay situation. Député Tsoromandidy misy hazo ny gazana maro Tsoromandidy ka tokony anaovana table banc amin'ny sekoly any an-toerany. Raha ny jerevana ilay izy dia amin'ny 2106 madré de bois ordinaire ilay izy. Efa nivoaka ny didim-pitsarana mikasika an'izy io sy ny demande de levé de saisie au niveau ny TPI direct Bonglava ary afaka manatona direct amin'izay zany nareo hoe ahoana ny fampiasana an'ireo hazo ireo sao afaka misy ny partie eny anaovantsika ny table banc fa tsy manana olana amin'izay intsony tsika. Député farafangana tsy misy fanajana ny fanomezana contrat ny fitrandrahana ala amin'ny ilany Atsinanana lasa misy sinoa indray no mahazo contrat. Hatreto aloha zany ny fitrandrahana ala vely mbola suspendu fa ny autorisation de coupe amina terrain privé no mbola omena amin'izao fotoana izao. Hatreto aloha zany zay mbola tsy nahazo information hoe iza ireo sinoa ireo fa matetika ampifangaron'olona le sinoa mpitrandraka tsokosoko manao vato reny sy ilay mpitrandraka ala fa na ioza zany dia anao recoupement ny équipe anay any farafangana. Député Mberoroa mikasika ny fitantanana ny Makay la de mise en demeure. Amin'izao fotoana izao ny Makay
efa 2 volana lasa zay dia efa misy manifestation d'intérêt l'ancienne ministère ny environnement mba afantarana hoe iza ny mpitantana anazy ka ny évaluation technique financière andreo offre ireo fa mandeha amin'izao fotoana zao dia avelao angamba ny teknika mpanao ny évaluation mba hiasa ampilaminana sy ampitoniana fa ny tanjona moa dia hoe mba ahafahany io aire protégé vaovao zay tiany olona io indrindra ministère ny tourisme mba hisy mpitantana mahafeno fepetra afaka mampandroso ny aire protégé io. Député-ny Marilambo misy lalana tokony amboarina mamakivaky ny aire protégé ny Fandriana Marilambo. Ny aire protégé Fandriana Marilambo efa napetraka tamin'ny 21 avril 2015 tamin'izy io tsisy lalana mihitsy tao anatin'ny aire protégé io fa ny zavatra azo atao angamba dia tokony hoe piste de servitude no azontsika apetraka fa hoe ny hamaky lalana ao anatiny io ohatrany tsy tafavoaka ntsony tahaka nay projet lalana mikodana le izy dia mety hanahirana mpiara-nantoka amintsika indray. Député-ny Marilambo ihany misy hazo efa niongana efa ela ao anatin'ny parc Marilambo dia mba misy nanangona ve ireo hazo ireo. Efa niresana moa ny MNP amin'izao fotoana izao hoe hijery an'ireo hazo ireo hoe manaona sy manahoana ilay izy fa ankehitriny moa izany mbola hoe ministère dia mametraka an'ilay politique zéro ihany amin'ny resaka fitrandrahana ala hoe tsy mandefitra amin'ny fanapahana hazo. Député Midongy du Sud nisy commune efatra tafiditra ao anatin'ny parc Midongy araka ny lazaiko teo aloha ihany koa izany dia ho atambatry anankiray daholo ireo aire protégé izay manana olana amin'ny fifanitsahana amin'ny toerana honenan'ny olona sy ilay délimitation izy izany aloha ny vérification any délimitation farany an'ireo aire protégé ireo ka raha ohatra hoe tena hoe tafiditra tsy ao anatin'ilay délimitation le hipetrahan'ilay olona dia andraisantsika fepetra. Zay angamba ny ay député-na tany fotsy tetika asa famokarana zanakazo ilaina fanapariana famokarana zanakazo isaky ny commune. Ity zany efa voalaza ihany tamin'ny fambolekazo maly fa isan'ny politika apetraka ministère ankehitriny dia ny fametrahana pépinière de proximité zany hoe ezahantsika ny commune rehetrarehetra na ny sekoly amin'ny taona ambony hanana ny pépinière manokana dia isika mianakavy no miara-mirona amin'ilay famokarana sy fambolena azo. Zay no mikasika ministère ny tontolo iainana efa vita boky kely izy ity dia omenanareo membre permanent mba ahafahanareo mizara ny valim-panontaniana. Saotra indrindra tompoko. Saotra Andriamato ministra ny fanarahantsika tamin'ny farany dia sady atsoratra no ambava ny valiteny avy any aminareo mazava loatra zany fa azony raisina iny mena fitenena aminaraka ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Misaotra tompoko noho ny fandaminana moa zany tsy tokony andeha aloha ny tenako satria raha ny arifenitra dia mbola ministera hafa ny tokony aloko fa misy fotoana enjena dia nalefa nzaro aloha ny tenako. Sorabetsaka Andriamato filoha ianareo birao maharitra ianareo solombavambahoaka ny Madagasikara ramatoa ministre mpanjakana isika mpikambana eo anivon'ny gouvernementa. Misy fanontaniana anankitelo moa zay makasika ny napetraky ny solombavambahoaka ny Ankazobe Antsiranana voalohany sy Betafo efa nitondrako valim-panontaniana teto tamin'ny alatsinainy. Makasika ny fitakina sy fanontaniana napetraky ny solombavambahoaka ny Marovoay Sakaraha ary Beroroha zay mitovitovy moa izy reto ka hitondrako valim-panontaniana manokana. Dia makasika ny fitakiana ny fanamboarana ny kianja filalaovana football ho an'ny Marovoay manokana moa nangataka ny fanorenana maison des jeunes ary Sakaraha zay nangataka ankoatsy ny fanarenana ny kianja filalaovana foot dia nangataka fametrahana centre de loisir ho an'ny tanora mba hialana amin'ireo zava-mahadomela sy ny fanaovana zavatra hafa. Makasika an'ireo kianja nangatantsika tompoko
dia manomboka voalohany taona 2024 iny dia andefa teknisianna ny anivon'ny ministera ijery ny pitsopitso ny ara teknika sy ny arabolana ny faisabilité technique et financière afahantsika mametraka ny tombana ary mahafantatra ny filana zay ho apetraky ny atleta sy ny vahoaka ao anatin'ireo distrika zay voatonona anarana teo aloha ireo ka raha misy amin'ny taona 2024 ny opportunité afahantsika mahita vola satria ny tetibolam-panjakana moa mbola asiam-pantsina raha teo dia ho atao laram-pahamehana ny afahana mamita sy manamboatra an'ireo kianja ireo. Ny fantanina napetraky ny solombavambahoaka avy ao Tananarivo fahatelo ny makasika ny fandraisana an-tanana ny athlète zay ao anatin'ny discipline rugby ny club US 54 fotsy zay tafiditra ao anatin'ny équipe nationale zay manana fahasahiranana amin'izao fotoana zao dia efa misy tokoa ny fanantonana nataon'ny tompon'andraikitra tao anivon'ny ministera sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fédération ary efa misy fandraisana an-tanana amin'ny ampahana fa ny makasika ny évacuation moa zany efa misy ny fampiresahana dia ho jerenay rotota mazava ho azy moa tsy maintsy io ianao andray matoa solombavambahoaka afahantsika mijery ny makasika an'izay. Ny fantanina napetraky ny solombavambahoaka avy ao Isandra ny makasika ny fitakiana ny tokony anamboarana ny kianja filalaovana football sy ny kianja filalaovana basketball dia mitovy amin'le tao ihany moa zany ny valiny avy aty aminay ety satria tsy tafiditra tao anatin'ny laharam-pahamehana 524 izy io mazava ho azy ho ataonay ny étude technique sy ny étude makasika ny filana rehetrarehetra manomboka ny voalohany taona 2024 ka rehefa miseho ny fahafahana arabola eto anivon'ny ministera ary mbola angatahana tosika avy any aminareo koa moa zany ny fiadivana ny fampitomboana ny filany ministera ao anatin'ny tetibolam-panjakana asiam-pantsina raha isy zany amin'ny 2024 dia hiara isalahy tsika satria ao anatin'izay no afahanay manatanteraka ny fanamboarana an'izany kianja filalaovana izany. Ny fantanina napetraky ny solombavambahoaka voafidy avy amin'ny distrikana Ambohimasoa sy avy ao Avaradrano ny makasika ny fangatahana fanazavana manokana makasika ny fanamboarana ny kianja filalaovana football zay tokony vinavinaina tokony efa nanomboka tany amin'ny taona 2024 ho an'ny Avaradrano ary ny taona 2024 ho an'ny distrikana Ambohimasoa dia fantatsika tsara tompoko fa izy ireo dia tafiditra ao anatin'ireo tetikasa ny fiadidian'ny repoblika teo aloha na ny projet présidentiel ka noho izay antony izay ho fanajantsika koa ny fitoizan-draram-panjakana dia ho ataonay ny fanadiadihana eo anivon'ny fiadidian'ny repoblika ny fanavaozana amin'izao fotoana zao raha mbola misy tokoa ny sorabola natokana ho fanarenana sy fanamboarana an'ireo kianja ireo ka raha ohatra ka misy zany dia irosoantsika ny fanaovana ny aménagement raha ohatra ka tsy misy zany dia tsy maintsy ho averinay ny fanaovana ny étude de faisabilité technique afahantsika miroso amin'ny fanamboarana an'ireo kianja ireo ao anatin'ny tetibola asiam-pantsina ho antaona 2024. Ny fantanina sy ny fitakiana avy amin'ny solombavambahoaka voafidy tao Fort Dauphin, ny solombavambahoaka voafidy tao Antalaha, solombavambahoaka voafidy tao Maintirano, solombavambahoaka voafidy tao Antsohihy, solombavambahoaka voafidy tao Mahanoro, ny solombavambahoaka voafidy tao Ihosy ary ny solombavambahoaka voafidy tao Farafangana. Mitovitovy moa ny fitakiana sy ny fantanina nipetraka taminay dia atambatroko indray mandeha mba tsy hialava ny fotoana zay omenana. Ny fantanina moa dia makasika ny famaranana tanteraka ny asa fanamboarana ny gymnase ao anatin'ireo distrika zay voatonona teo aloha ireo, ao anatin'izany koa ny fametahana ny terrain synthétique ho an'ny distrika ny Fort Dauphin ary ny stade ho an'ny distrika ny Farafangana. Nitsangana moa ny solombavambahoaka teo fa hovaliko ihany le izy
ao anatiny tombana ara-teknika nireo travaux nandeha teo aloha ary mbola ao andalam-pamaranana amin'izao fotoana zao ny ministera satria voavoatendry voaingana kely moa ny coordonnateur ny projet eo anivony ministera zay tantanako dia ao anatiny étude technique zareo amin'izao fotoana zao mino fa mifaran'ity volana décembre ty tonga eo am-pelatananay ny makasika ny pitsopitsony ny tsy fahavitany reo tetikasa ireo ka izahana ho vitaina rehefa misokatra ny ouverture de crédit ho antaona 2024 dia ho jerena ny fomba amin'ny tanany eo fanamarina petraka fotsy satria raha ny teti-bolam-panjakana 2024 dia tsy ao anatiny ao ny pipa ny ministera zany hoe ny sorona tao tsy fanomezan-tsiny moa zany fa araky ny fanazavany ministre misahana ny teti-bola sy ny toe-karena teo dia nisy ihany ny hamehana tao anatin'ny fandrafetana ny teti-bolam-panjakana initial ka oezanay ary miangavy antsika sy olo mavamboaka koa ny ministera zay tantanako mba ampiditra indray mandeha io pipa io satria raha tsy misy io dia tsy misy neny zanytsika tao mihitsy makasika an'ireo fotodrafitrasa manerana ny Madagasikara izay en cours de construction en cours d'achèvement moa zany ao andalam-pamaranana indrindra ireo kianja izay takin'ny tanorantsika sy takin'ny atleta ho amboarina makasika ny ao fort dauphin manokana moa zany tsy teo am-pelatananay ny teti-bola ahafahana mamarana ny kianja dia naverinay tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 izy io ka inirarina mba ho tafiditra ao anatin'ny soram-bolanay dia ho tanterahina ny fanatanterahana sy ny famaranana an'izany kianja izany ho an'ireo distrika sasany moa zany dia ho izanay ho atao anaty laharam-pahamehana ao amin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ny famaranana an'ireo kianja sy ny gymnase voalaza teo aloha makasika ny fitakina nataon'ny solomavambahoaka voafito amin'ny distrikany Morombe ho fanamboarana ny stade ao Morombe voaranay tokoa io rehefa nisy étude de faisabilité technique teo aloha ka nirarina ho tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana asipantsina 2024 satria tsy tafiditra tao ny pipanay dia mazava ho azy tsy ho tanteraka amin'ny telo volana voalohany sy faharoany fanatanterahana an'io fa tsy maintsy any amin'ny telo volana zany hoe any amin'ny 3e sy 4e trimestre raha ohatra ka sitrapotsika solomavambahoaka zay mpanao lalàna makasika ny loi de finance rectificative makasika ny fanontaniana napetraky ny solomavambahoaka zay voafito tao an-tany fotsy zay anisan'ny laharam-pamehan'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ny fametrahana ny fanavaozana ny politika ampirenena ho an'ny tanora fanampanazavana moa no nangatahany solomavambahoaka dia rariny tokoa zany satria taorian'ny tolombahoaka zay nisy teto nitarity ny fitakina nataon'ny ZNZ, ZNY, ZNX sy nampin'ireo ataoko hoe herivelona maro samihafa dia niova ny contexte teto Madagasikara dia tao anatin'izay fiovan'ny contexte malagasy zay rariny sy hitsiny ny ministera misanany tanora sy ny fanatanjahantena raha mihaino ny ataontsika hoe ny aspiration nouvelle ny tanora malagasy rariny loatra ny fanjakana zay tarity ny filohan'ny fanavaozana ny republikana Madagasikara raha manao ny fankankevitra na manao consultation régional na communal na national rariny loatra ny gouvernementa raha manadihady ny filan'ny tanora mifanaraka amin'ny toedra raha misy amin'izao fotoana zao sy mifanaraka amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany mba hahafahantsika mamaly ny filan'ny tanora amin'ny lafiny fampianarana amin'ny lafiny fanarenana ny sehampihariana eto Madagasikara ary indrindrindrindra ahafahantsika miroso amin'ny fametrahany ataontsika hoe ny centre d'incubation pour l'entrepreneuriat satria io le tsy fanananasa io no anisan'ny ataoko hoe vesatra lehibe ho an'ny firenentsika
ka ireo anton'ireo no mahatonga ny ministera zay tantanako manao fankankevitra. Misy moa ny fankankevitra savaranonano de efa ataonay am'izao fotoana zao, ny tany Atoliara, ny tao Anosy-be, ny tao Toamasina vao vita Fakomaly, mbola hitohy zany manerana andreo renivohiparitra. Ny tanjona ao anatin'izany de afahantsika manavao ny politika am-pirenena mahakasika ny tanora, de mba ho voavaly ao anatin'izany ny hetaheta ny tanora, ny fampandraisana andraikitra ny tanora mahakasika ny raharam-pirenena, satria betsaka loatra ny tanora very repère, betsaka ny tanora mialangalana tsy tia mandray andraikitra, ary betsaka ny tanora tia manakiana ny fitondrana. Ary ny tena ratsy indrindra tsapanay mipetraka ny tsy fisian'ny fitokisana amin'ny vahoaka tanora sy ny mpitondra. Isika mpitondra zany na ny mpanao lalàna na ny mpanatanteraka, ary ny tena mavesatra indrindra ao anatiny ao de ny rupture de génération. Tsy mipetraka ny fitokisana amin'ny génération samy génération. De zay zany no naravonay napetraka ao anatin'ilay politique nationale de la jeunesse zay hoentinay amin'ny session ny assemblée amin'ny taona 2024 izy io ho ankatoavina ka angatana sahady ny fiaramiasa amintsika solombavam-bahoaka. Ny fantanina napetraky ny solombavam-bahoaka avy ao Faratsio sy Namparavaravola moa natambatroko satria mitovy ihany mahakasika ny fitakina fanavaozana ny kianja filalaovana football ao Anosilava ho an'ny Faratsio manokana moa zany zavatra zay dia tafiditra ao anatiny tetiandro ho anaovanay étude technique izy io amin'ny voalohan'ny taona 2024 dia mbola mitovy amin'le teo ihany angatahana fiaramiasa amintsika mba ho tafiditra ao anatiny teti-bolam-panjakana simpantsina ahafahantsika miroso amin'ny fanavaozana an'izany tetikasa izany. Ny mahakasika ny district ny Ambatomainty dia ny fangatahana moa zany fiaramiasan'ny ministera mahakasika ny fanarenana ny kianja football, kianja basketball, kianja handball afahana manatanteraka ny jeu de melaky ho antaona 2024. Efa voaranay tompoko ny fitakina sy ny pitsopitso mahakasika an'io satria anisan'ny laharam-pahamehana ary anisan'ny afahantsika mametraka ny visibilité régionale sy provinciale ny fanatanterahana ny jeu melaka io, ka hoy zahay hoe ho ataonay ny fanadiadiana amin'ny volana janoary sy ny febroary, angatanay koa ny fiaramiasa miaraka aminao Andriamatoa solombavam-bahoaka mba afahantsika miroso amin'izany zay azo atao moa zany no azonay atao satria kely ny tetibola ny ministera. Ka raha ohatra ka tafita moa ny fangatahana ny fampidirana ny pipa ho antaona 2024 dia moramora kokoa ho antsika iroso amin'ny fanarenana. Ny farany dia ny distrikany Midongy sy ny distrikany Ampanihy Antsimo. Ny mahakasika ny fitakina ny fampiakarana ny isan'ny mpiaramiasa ao anatin'ny délégué ny tanora sy ny fanatanjahantena ao amin'ny distrika dia itovizana izy io manerana Madagasikara. Ny fangatahana tompoko dia any aminareo mba ampitomboinareo koa ny poste budgétaire amin'ny ministère tanora sy ny fanatanjahantena satria raha hamaly ny hetahetan'ny tanora isika tao anaty taoriana le fitakina, raha hamaly ny hetahetan'ny tanora manerana ny Madagasikara isika ao anatin'ny fanavaozana ny Madagasikara dia io no nisan'ny laharam-pahamehana satria ny ministère ny tanora sy ny fanatanjahantena tompoko dia transversal ary multisectoriel. Ary io indrindra nanovanay fampitana communication verbale tao amin'ny conseil de gouvernement mba ho dynamisena mihitsy ilay comité interministériel mahakasika ny tanora satria hadinontsika izy io. Nefa ny tanora no nisan'ny laharam-pahamehana ny fanavaozana ny Madagasikara ka angatahana fiaramiasa amintsika izy io no nivon'ny gouvernement efa nametraka ao laharam-pahamehana ary namelona indray le comité interministériel mba hijery ny laharam-pahamehana isaky ny ministera tsirairay avy. Dia mahakasika ny terrain ao Ampanihy voaray Andriamatoa solombavam-bahoaka ny fitakina mahakasika ny gazon, mahakasika ny varavaran'ny kianja ary indrindrindrindra moa zany fanatsarana ny kianja ka ho jerentsika ao anaty laharam-pahamehana ny tetibolam-panjakana tafitra ao anatin'ny taona 2024. Zay sy zay avy tompoko ny fantanina Bealalana
voaray tompoko tiarainymboly fa voaresako teo aloha moa la izy mety sy voatsindry teo voaray tompoko mitovy am'izay koa ny an'ny bealanana dia ho tafiditra ao anatin'ireo laharam-pamehanina ny fanatsarana ny taraintsika fa mbola averiko foana mangataka fiara-miasa aminareo tompoko zay mba ho averina ary ho ampitomboana ny pipe ny ministera satria io ihany no afahantsika manatsara ny tontolo ny fotodrafitrasany tanora sy ny fanatanjahantena manerana na Madagasikara. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy. Misaotra Andriamato ministra, mena fitenena manaraka ministry ny fambolena. Ya. Sa vadika ao ministry manda microphone ministry ny fambolena mena ministry ny rano ndray zany fitenena. Misaotra ny ministry ny fambolena, mankasitraka Andriamato filoha, isika mpikambana amboromaritra, isika namana honorable député. Raha ny avy amin'ny ministera rano fanadiovana ary fidiovana dia mahatratra ny amin'ny 30 page 30 page ka mbola monjy amin'ny 3 ary amin'ny Sénat koa amin'ny code de l'eau fa izy tena mikaikaiky angamba no ezahako valiana ny tenako moa araka ny lazaiko misokatra amintsika rehetrarehetra amin'ny fifandraisana na WhatsApp na telefona ny ekipa ihany koa afaka mandray fantatritsika fa marary ary mafy dia mafy ny olany rano eto Madagasikara, tsy eto Antananarivo ihany fa ny faritra rehetra dia manana olany rano, zay mahatonga ny document ato matevina dia matevina. Efa nisy ny fiaonana voalohany 420 ny fangatahana. Fiaonana faharoa ty raha isaina izy ty page lavabe ty fa efa manao tableau ihany izay ato amin'ny famalinana azy. Makasitraka tompoko amin'ny fandaniana ny code de l'eau omaly ny lalàna amin'ny fean'ny rano. Zay ngamba ny tsy azoko adinoana satria rehefa noentina teto dia nolaniana teto amin'ny anteny miaram-pirenena ka dia makasitraka tompoko. Ho ataoko haingana be ny famalinana azy mba ho voavaly daholo ihany nefany. Raha fitinina dia maro ireo fangatahana tena maro ny atefa ministeran rano fanadiovana fidiovana, fangatahana famatsina rano, fangatahana bonbonne, fangatahana forage, fangatahana ny famahana ny rano maloto, fangatahana ny olana miarahana amin'ny jirama satria efa miezaka ihany mampalala antsika rehetra tsy sanatria ny ministeran rano fanadiovana sy fidiovana no miala andraikitra fa mila fantatritsika mazava tsara ihany koa ary mila ampafantaritsika ny vahoaka inona no tena asa sy andraikitra mivantana iantefan'ny ministeran rano ho an'ny ministeran rano ary inona ihany koa no an'ny orinasa jirama. Ka ho atomboko amin'ny fangatahana honorable Fianaratsoa voalohany sady eto izy dia atomboko aminao honorable ny fangatahana. Aiza ho aiza ny pompin-drano to nanjavona ny tao Fianaratsoa avereny tompoko. Ny pompin-drano tao Fianaratsoa dia izy iny tamin'ny fotoanan'ny maintany dia napetraky ny BNGRC fa tsy ny ministera kory nametraka azy tamin'izany fotoana izany dia nalain'ny BNGRC le izy. Efa niantso ny ekipan'ny BNGRC ihany omaly ho tohizana fampiresahana ahafahana manome pompin-drano amin'ny Fianaratsoa tompoko. Zay ny point voalohany. Faharoa, raha oviana nanomboka ny projet PAEP. Fianaratsoa moa dia anisan'ireo toerana manana tombony satria maro ny faritra misitraka ny projet PAEP raha antsika amin'ny banque iraisam-pirenena dia mahakasika ny travaux post-cyclonique zany dia efa vita ny signature tamin'ny faran'ny volana septembre. Dikan'izany dia anomboka ny asa ary efa nao ny fifanarahana amin'ny entreprise sika anomboka tsy ho ela zany ny asa mikasika an'iny. Fanontaniana fahatelo, tokony misy tetikasa maharitra amin'ny famatsiana rano ao amin'ny commune Ambonivohitra sy any amin'ny périphérie. Ramatoa honorable efa lancena avokoa ny resaka appel d'offre zany amin'ny travaux d'amélioration ny infrastructure na EP zany ao amin'ny villan'ny Fianaratsoa vinanina tsy ho ela anomboka amin'ny voalohany dohany taona 2024 ny asa ao Fianaratsoa an-tampon-tanàna. Efa misy zany ny appel d'offre
dia hanomboka ny asa 4 ho any any périphérie kosa dia efa misy le puits miisa 6 eo zany erahana amin'ny horizon izy iny dia efa manomboka manao ny réhabilitation ny pompe ihany koa ny ekipa amin'izao fotoana izao. Zay ny amin'ny faritry Fianaratsoa voalohany. Anosy Beanala manahoana famatsin-drano amin'ny commune Anosy Beanala. Ny ao amin'ny Anosy Beanala, ny ao amin'ny commune Renivohitra dia efa vita ny étude amin'ny resaka réhabilitation ka hanomboka tsy ela ny asa zany. Ny commune manodidina kosa dia ezahana jerena miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka. Amboasary Atsimo. Amboasary Atsimo ohatrany tsy dia manana olana loatra fa hiverina any ny tena koa anolotra ireo fotodrafitrasa maro be mbola tsy voatolotra ny Amboasary Atsimo. Amboasary Atsimo sady efa misitraka ny fotodrafitrasany rano no mahazo ihany koa ireo besanina zany amin'ny resaka fidiovana sy fanadiovana. Ifanadina misotro rano maloto ny commune ny Ifanadina dia efa jerena akaiky miaraka amin'ny mpiara-mombonantoka ny fanadiovana ny rano Ifanadina. Raha misy ny Jirama koa dia efa misy fifandraisana tsy tapaka miaraka amin'ny DG an-Jirama sy ny ekipa ny Jirama amin'ireo rehetra na ny Fanadina na toerana hafa izay mikaikaika amin'ny rano maloto. Ny ekipan'ny ministera moa miaraka amin'ny cabinet dia efa mandray an-tanana ihany koa impliqué zany ministera na dia ny Jirama raha tokony hamaly akaiky dia jerena ifoana ny fanaterana ny ekipan'ny Jirama amin'ireny toerana tsy mahazo rano madio ireny na tratra ny rano maloto. Fampatsiahivana fa matetika rehefa tapaka ny jiro ka miverina ny rano dia na elaela vao miverina ny rano rehefa tapaka ny jiro na rano maloto ny tonga eo. Mandoto efa tany Mandoto moa ny tenako dia honorable tsy ora teo dia hojerena akaiky ny Anjomara Martine zany honorable. Efa nisy fotodrafitrasa natolotra tany Mandoto efa voafaha amin'ny ampahany. Ambatolampy honorable mitaraina mafy amin'ny resaka Star société Star ozy izy ahoana ny RSE dia efa nisy fifampiresahana tamin'ny Star. Ny Star ihany koa moa manana dossier matetika mandalo ao ministera dia efa nifampiresaka tamin'izareo zay amin'izay resaka RSE zay. Mananara-varatra fotodrafitrasa famatsiana rano efa natomboka tamin'ny taona 24 ny première tranche. Hojerena akaiky ny momba an'izay honorable satria mety nisy olana kely ny rahana tamin'ny mpanao ny asa angamba dia hojerena akaiky ny mananara-varatra. Andilamena. Manahoana ny rano Andilamena raha matoa minisitra. Ny rano Andilamena dia efa tafiditra amin'ny teti-bola 424 ny fanatanterahana anazy dia hojerena izay honorable. Ambilobe. Rano atapy-tanàna Ambilobe. Ambilobe ihany koa dia efa tafiditra ao amin'ny teti-bola 424 honorable. Soalala. Soalala moa tsy dia manana olana fa nakasitraka izy ary ho avy any toerana ny tenanay mandamina ny fotoana ahafahana manolotra fotodrafitrasa ny Soalala. Boriboritany fahatelo saika mitovitovy daholo ny eto Antananarivo renivohitra. Manahoana ny ao boriboritany fahatelo mizara roa ny fangatahany amin'ny resaka fako dia efa misy moa ny transfert na crédit ny ministère ny rano no andeha any amin'ny ministère ny aménagement territoire sy ny service foncier dia tokony matomboka amin'ity faran'ity taona ity na voalohandohan'ny taona ny curage ny lalan-drano Besarety sy Andravoahangy izay hitantsika rehefa avy ny orana tena tondraka be ny rano dia eo ihany koa ny projet PIA izay rahantsika amin'ny AFD dia jerena akaiky izay. Boriboritany fahatelo ihany koa mbola niresaka hoe maromaro ny fangatahana. Efa misy moa ny tetikasa PAEP dia efa lancena ny remplacement na conduite vétuste eto Antananarivo renivohitra moa zany mety efa fantatritsika ihany ngambany efa misy ny communication alefan'ny projet PAEP sy ny Jirama sy ny ministère satria tsy maintsy hosoloana ireo tuyau eo 420 kilometatra eto Antananarivo renivohitra dia efa lazaiko eto sahady izay fa
ny projet PAEP no manao anazy raha antsika malala fa efa maro ny fantsona simba eto Antananarivo renivohitra ary eo ihany koa ny construction illicite na reo fanorenana trano tsy manaraka ny tokony ho izy izay miteraka fahasimban'ny fantsona eto Antananarivo renivohitra. Honorable Ambato Finandrana, eny tokoa misy ny forage 10 izay tokony ho atao Ambato Finandrana efa mikarakara, efa vita ny étude ka hiditra amin'ny fanafanganana ny asa tsika tompoko. Marovoay, député Marovoay tsy eto moa honorable fa somary enjakenjana Marovoay fa hoezahana ho tratrarina raha ny budget dia mahatratra any amin'ny 250 millions d'ariary no ahafahana mandefa ny rano Marovoay. Fantatritsika ny teti-bola ho an'ny ministera an-drano fanadiovana fidiovana ary ararotoka eto ihany koa ny fisaorana antsika eto anivony antenimpirenena na ampiakatra ny budget de fonctionnement an'ny ministera na izany naty izany dia izahantsika ny ampiakatra an'ireny fangatahana forage izay tena maro be milatsaka tonga tia ministera, eo ihany koa ny fanoloana sy fanampiana amin'ny fitaovana dia hojerena rehefa niresaka tamin'ny Andriamatoa Premier Ministre ihany koa mikasika an'izay sy ny MEF fa mila teti-bola ambonimbony ny ministera ahafahana manatanteraka fotodrafitrasa tompoko. Antalahy moa dia vao avy tany ny tenanay tsy ela ny Antalahy dia tena mampalahelo na ny hôpitaly manana olana amin'ny rano amin'ity faran'ny taona ity efa raha anakaiky andro vitsy no isaina dia tokony ho tonga any Antalahy ny fitaovana fanamboarana fampandehanana ny rano izay tsy mandeha rehetra ao Antalahy. Tsara tanàna fanatsarana hanatsarana ny rano amin'ny renivohitra tsara tanàna sy ny pompy dia efa ao ihany koa ny budget natokana ho an'ny tsara tanàna dia efa ezahana ampidirina amin'ny pipa 2026 tsara tanàna. Antsirabe voalohany voaingana ihany koa tany ny tenanay resaka fako ny tena olana ao Antsirabe voalohany amin'izao fotoana izao. Ny rano nana olana koa izy ireo nisy pompin-drano 440 eo tsy mandeha ao Antsirabe tapin-tanàna dia efa nezahana nandefa izay tratra aloha tamin'ny herinandro lasa iny dia mbola hojerena ihany koa ny fampandehanana ireo pompin-drano rehetra tsy mandeha ao Antsirabe tapin-tanàna. Ny resaka fako ao Antsirabe izay tena nampimenomenina ny honorable dia araka ny lazaiko teo efa nisy ny crédit ny transféren'ny ministera ny rano fanadiovana ary fidiovana makany amin'ny aménagement de territoire amin'ny fanampiana ny ville rehetra na ny tanàn-dehibe amin'ny fanalana ny fako ny eto Antananarivo renivohitra ny ministera miaraka amin'ny pipa dia manampy ihany koa isan-kerinandro izay dia manampy amin'ny fanalana ny fako eto Antananarivo satria miakatra ny fako atapy-tanàna amin'izao fahavokaran'ny voankazo ny paiso sy ny letisia dia miakatra be ny volume ny fako ny ministera amin'izay enti-manana eo am-pelantanana dia manampy ny commune urbaine Antananarivo efa ny fampiantso ihany koa tamin'ny secrétaire général ny région tao Antsirabe ary nefa fampiantso tamin'ny maire dia hojerena izay tosika azon'ny ministera atao fa ny teti-bola sy ny enti-manana aloha dia kely dia kely. Maheva tanàna efa natao ny étude raha ny eo Maheva tanàna dia hojerena ny tena olana mahana ny famantsinan rano ao Maheva tanàna. Feno Arivo be efa vita ny étude ka hojerena akaiky ny fanatanterahana ny asa tompoko. Mahanoro efa ao anatin'ny programa amin'ny taona ho avy io volana janoary dia ho an'ny tenanay ao Mahanoro efa maromaro fotodrafitrasa vita ao Mahanoro dia hiditra amin'ny fanolorana fotodrafitrasa ao Mahanoro ary ihany koa hijery izay fotodrafitrasa mbola milana fanamboarana na réhabilitation zany tenanay. Ambatolampy Siny Bendrano izay nitaraina ny honorable hojerena tompoko ny Siny Bendrano ary efa fantatra ihany koa fa ny projet PAEP afaka manampy ihany koa ny Ambatolampy dia efa nampidirina amin'ny projet PAEP ihany koa Ambatolampy tompoko. Antananarivo Avaradrano nisy ny fanamariana mikasika an'le fametrahana vato fototra teny amorona koa na eny tokoa ny lahady mbola tsy nisy nininona teny rehefa niala teny tsika ny zoma dia omaly ihany dia efa nivory niaraka tamin'ny DG Anjirama
ny entreprise izay nahazo ny asa niaraka tamin'ny solontenany ministera ny énergie. Tsika miteny zao manko misy fitaovana misy conteneur maromaro ao ambadika ao zay tsy maintsy hoe sorona faran'izay aingana dia efa nanao engagement ary nanao signature ny équipe-ny ministera ny énergie sy ny jirama fa ho voala ao anatin'ny 20 andro na mefem-potoana moa za hoe hatramin'ny 4 janoary tokony voala eo le fitaovana zay aloha ny anankiray fa na izany naty zany tsy haiko amin'izao fotoana izao tokony efa ao le entreprise raha no fanarahana omaly efa hanao ny installation rehetra ry zareo anangana ny bureau any sy ny sisa manomboka ny asa honorable fa aza matahotra samy mandalo eo tsika esenao isan-kerinandro mandalo amin'iny amorona koa iny a dia ho tsikolovina matetika hoe mandevy ny asa ampahafantarina antsika fa ny entreprise Sozia Satom moa manao anazy ary efa nanao engagement DG fa manomboka ny asa alohan'ny fialan-tsasatry ny Noely. Antananarivo Avaradrano mbola mangataka bombonina ihany Antananarivo Avaradrano efa manana bombonina 3 Antananarivo Avaradrano napina bombonina 3 tsy maninona fa anaterana bombonina 3 farany ianareo ngambany amin'ity farany taona ity fa lasa tsy mahazo indray ny hafa. Antany fotsy sosikevitra amin'ny fanaovana tahirin-drano voaray honorable ny fanaovana tahirin-drano iosy manahoana ny étude ny ao Ilakaka satria misy le fitrandrahana ao Ilakaka dia maloto ny rano manahoana ireo forage nampanantenaina mbola tsy vita efa natsona ny entreprise manao forage ao iosy ary efa nitenenina mafy izy ireo tokony vitaina faran'izay aingana ilay forage 10 honorable mikasika an'ilay rano maloto dia efa misy ny étude irahana amin'ny projet PMP Vero izay mijery tsara an'izay ahafahana manadio ny rano vokatry ny fitrandrahana ao Ilakaka. Moramanga mba jerena akaiky famantsiana rano amin'ny commune sy manodidina efa misy ny étude amin'ny réhabilitation ny barrage de captage atoato ho jerena akaiky misy ny fiarah-miasa amin'ny SAF FJKM ihany koa raha ny kahany Moramanga. Mangataka ihany koa Moramanga camion ben anasorana ny fako mangataka camion ben daholo ny district rehetrarehetra ny ministera tsy manana teti-bola hividianana camion ben aloha hatreto fa miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonatoka isika dia ho jerena ihany koa izay amin'ny teti-bola manaraka amin'ny taona ho avy iny angamba dia anaovana fangatahana manokana entina eo anivon'ny gouvernement Andriamatofiloha sy ny MEF ny ahafahana manampy amin'ny fanalana ny fako amin'ny ambonivohitra. Maro Antsetra efa misy fotodrafitrasa ao Maro Antsetra fa miangavy honorable mba hatsaraina efa voaray tompoko ary mariana fa efa misy ny fanarenana an'ireo point d'eau miisa 900 ao Maro Antsetra dia efa miara-miasa tsika amin'ny ONG sy ny mpiara-miombonatoka dia ho tanterahantsika izay honorable. Antanimora Sud manahoana ny projet EFAO. Ny projet EFAO moa tsy maintsy ho resahako foana ihany satria ao anatin'ny teti-bolan'ny ministera rano fanadiovana sy fidiovana RPI izy iny dia voaray ny fangatahana honorable ary hotohizana ny EFAO ary efa ao anatin'ny PIP 2026 izy iny mandeha par tranche moa izy io somary lavalava fa ho jerena akaiky mihitsy ny projet EFAO satria fantatritsika fa efa mikaikakaiky mafy ny any amin'ny faritra atsimo amin'ny famahana ny olandrano efa nisy ny famahana amin'ny ampahany fa efa misy ihany koa ny fitohizany tamin'ny alakamisy teo tao amin'ny nisy ny fiarahana tamin'ny projet mionjo fa validation ny PTBA 2026 dia mitohy ny pipeline efa hitantsika teo moa pipeline mandraresampona iny efa mandeha somatsara ny rano fa na izany ary mbola nahazo financement misy financement additionnel dia tohizantsika foana ihany ny fanomezana rano fisotro madio any amin'ny faritra atsimo tompoko. Mainty rano dia anisany manana tombony satria ao anatin'ny feuille de route 2025 izany hoe miaritra kely fa efa eo ampandaminana anazy ny ekipa rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Imelaka moa dia anisany faritra tsy mba manana partenaire ho isika dia ho jerena akaiky ny fanatanterahana ny fangatahana ho an'ny Imelaky. Mananjary fankasitrahana ny Mananjary fa tsy misy fanontaniana.
boriboritany fahaenina somary nasisika honorable tsy haiko izy boriboritany fahaenina misy ny forage de proximité misy araiky amby 20 natolotra teto Antananarivo renivohitra ary anisan'ny sitraka an'izany ny boriboritany fahaenina nasika izy tamin'ny rano maloto dia nasika ihany koa ny tenanay rehefa nivory niaraka tamin'ny ekipan'ny Jirama omaly averiko foana ihany fa ny rano maloto ny pompiny Jirama tonga any antranontsika dia natapaka ny jiro dia rehefa miverina ny jiro dia maloto ny rano satria le tuyau any anatiny any efa maloto ny tuyau efa ratsy efa tranay ny tuyau dia efa matetika moa zahay mitaraina amin'io amin'ny Jirama milazatra reo efa mijery akaiky ny fijerena fandadiovana ny rano efa niteneniko teo ihany le hoe 64 km ny tuyau hosoloana eto Antananarivo ary ny angaviny DG Jirama sy ny ekipan'ny Jirama ny projet PAEP ny tenako anao communication mafy dia mafy ampafantatra an'izany amponiny eto Antananarivo satria rehefa hanolo an'ireo tuyau 420 km reo dia tsy maintsy misy ny fikorotanana amin'ny famatsiana rano eto Antananarivo somary mafimafy zay ka ny mesure d'accompagnement no efa nivorina niaraka tamin'ny Jirama hoe ahoana ny fikitiana amin'ny tuyau sao dia atao tsikelikely misy hoe fanaterana rano amin'ny lalan'ny camion citerne sy ny sisa satria tsy afaka ny tsy isotro rano ny olona dia ao anatin'ny fandiniana izay isika dia efa lefako eto ihany fampahafantarana fa isan'izay asa lehibe izay andeha eto Antananarivo renivohitra tompoko toliara faharoa mbola azo antenaina ve ny forage 12 natao appel d'offre tao toliara hojerena akaiky izy iny honorable miisa 12 tokoa ny forage natao tao toliara faharoa fa hojerena akaiky hoe inona ny olana mahatonga an'le izy tsy mandeha Petroka moa dia anisany misitraka ihany koa ny projet PAEP amin'ny alalan'ny étude izay ho atomboka ary ihany koa ny projet mionjo izay amin'ny faritra atsimo andrefana Androy ary Anosy samy misitraka ihany koa ny projet mionjo dia hojerena ny forage sy ny rehetra ao Petroka afaka mifampiresaka akaiky tsika honorable Ambohidratrimo fangatahana fampandehanana ny rano Jirama tsy mandeha ny rano mandritra ny amin'ny 3 maraina vao mandeha dia aveo tsy mandeha intsony efa voaray honorable mikasika an'izay araka ny teneniko teo dia ny ministera indroa na indray mandeha isan-kerinandro farafahakeliny miantso ny cordoan'ny rano ao amin'ny Jirama misy ny réunion hebdomadaire ary tena misy ny filana satria tena manaraka akaiky ny Jirama izay ahafahana mamaly ny etaetantsika ary nangatahana ihany koa ny ekipan'ny Jirama satria nisy remarque tonga taty amin'ny ministera an-drano hoe somary communication resaka jiro foana no hita ao amin'ny page-ny Jirama na ny publication na ny fanambarana ofisialy ataon'ny Jirama fa somary adino loatra ny fampahafantarana mikasika ny rano dia efa niantso ny service communication Jirama ihany koa izay ahafahan'izy ireo mampahafantatra isan'andro isan-kerinandro ny zava-misy mikasika ny rano eto Antananarivo sy eran'ny Madagasikara Tsiromandidy tsy eo moa honorable fa matetika izy manontany manahoana ny projet Tsiromandidy ve mijanona sa tohizana honorable raha tsy diso ako anatin'ny farany herinandro ity na amin'ny voalohany herinandro alohan'ny krismasy dia andeha ho any Tsiromandidy ametraka ireo bloc sanitaire misy besanina maromaro iarahana amin'ny resaka fahadiovana sy fidiovana dia sady hijery ihany koa mifotodrafitrasa any an-toerana isika mora feno be projet mora feno be ay honorable fampatsiahivana ny projet Watered ao amin'ny commune Beravina sy ny sisa lava be izy ato fa tsy ovakiko ty fa manjary tsy miteny namana hafa fa efa vitany ministera ny étude dia hojerena ny fividianana sy fametrahana ny tuyau zay ny valiteny azoko ato efa vita zany ny étude dia hojerena ny fividianana tuyau tsy haiko izy ity fa tsy nisoratan'ny mpiaramiasa amiko ato efa tafiditra 2026 fa efa afaka mifampiresaka isika honorable amin'ny toyany efa reny zareo any zay efa vita ny étude zany dia tuyau zany jerentsika manaraka tompoko sotra tompoko benenitra eny tompoko vavatenina ve tsy efa voavaliko teo vavatenina efa voateny teo vavatenina ndraso jerentsika ato fa ato anatiny ato vavatenina benenitra
benenitra dia tsy misy olana koa benenitra ao honorable tsy misy olana benenitra manana projet paep benenitra afaka misitraka ihany koa ny projet mionjo tsy asiko resaka lavabe kosa aloha reny faritra sy distrika manana projet ngezabe reny fa ny fidinana matetika ny fotony sy ny fandefasana ny ekipa anaramaso sy ny fanafainganana ny asa zay angamba no azo olazainareo ny voan'ny ministera fa tsy tokony anana olana loatra benenitra Port Berger misy fotodrafitrasa fa mangataka ny fanohizana sy fanatsarana ny rano mangataka forage raha sendra misy ny forage dia omena i Port Berger jerena tompoko honorable raha tsy diso mahazo ny projet paep ihany koa ianareo eny tompoko misy projet paep ihany koa ny Port Berger misy ny olana irahana amin'ny jirama mangataka ny intervention anao madame ministre eny tompoko araka ny teneniko teo dia miara-miasa akaiky sy manaramaso ny fomba fiasan'ny jirama ny ministera Vohibato dia mangataka tohizana foana amin'ny famatsiana rano eny tompoko izay moa ny tanjona eran'ny Madagasikara mangataka rano fisotro madio dia ho jerentsika arakaraka izay ny fanatanterahana anazy vohipeno tena maro be ny fangatahany vohipeno ve ny honorable vohipeno ny anao ato efa 2 page aleo miresaka camion amin'ny vatany itsika fa hovaliko aloha le resaka camion benina teo mitovy any rehetra ihany ny ministera tsy manana budget amin'ny resaka camion fa hojerentsika ity akoatra ny fangatahana forage zany dia ny camion benina vohipeno ihany koa hitadiavantsika fa matsimbola honorable minona no azoko tena omeko anao ty valiteny 2 page ty fa manjary tsy voavaly ny hafa fa afaka miresaka mivantana isika mety zay aloha ty isika tonga amizay fa lasa ny vohipeno daholo ny micro raha izao farafangana vahoaka ny farafangana nareo koa to mangataka camion benina honorable benina mitovy daholo zany iny 2 page 6 monsieur le ministre ny farafangana zany fako koa zany farafangana sa inany ao dia hojerentsika zay fa tsika koa ataoko anararoatra kely ihany any ministera ny rano fanadiovana fidiovana moa dia nahatsikaritra tato ato fa somary nangingina ny fanentanana ny olona amin'ny fanadiovana dia isy ny hetsika lehibe irahana amin'ny commune satria tsika mandrora mitsilany ihany matoa misy reny rano miangona reny dia ny tatatra efa tsetsina ny tavoangy dia ao anatin'ny tanjon'ny ministera ny fifaninanana fokotany madio sensibilisation ary entanana ny tanora ny ankizy ny vahoaka malagasy amin'izay resaka fanadiovana sy fidiovana zay satria tato ato tsisy tsony ny sensibilisation amin'ny tsy faniriana fako etseroa jerena zay honorable faratsio fisaorana any amin'ny faratsio nosy be mangataka camion nosy be ao ny honorable nosy be ihany koa tsy misy rano sahira nosy be moa zany hojerena akaiky ny fanaterana camion citerne ray ihany satria efa nisy camion citerne nalefa tany Diego dia andefasana camion citerne ray ngambo nosy be dia jerentsika miaraka projet paep satria nosy be koa ihany koa misitraka ny projet paep miandro vazo tsy asiana resaka be honorable fa dia anisan'ny milamina ianao fa ao anatin'ny feu de route 2025 zany hoe efa kely sisa dia ilamina zany miandro vazo fampidirana renforcement ny système AEP efa ao anatin'ny taona 2024 efa miazakazaka ny ekipa amin'izao fotoana izao lalangina inona ny olana lalangina ohatrany tsy dia hitako loatra inona ny olana fa alefako any ny ekipa miaraka honorable lalangina alefako any ny ekipa mijery akaiky satria tsy mazava tsara amiko hoe inona ny tena olanao lalangina fa mangataka budget hony ametrahana forage iny moa zany mitovy daholo ihany samy mangataka forage dia hojerentsika zay honorable tsy mazava tsara amiko fa hojerena akaiky be fotaka atsimo misy olana ny capitage ao be fotaka mba mpandehanana 24 heures sur 24 andrano fampiresana hijerentsika akaiky ny kany be fotaka moa dia miara-miasa amin'ny UNICEF mariana fa tamin'ny maraina ihany teo koa nisy ny fanolorana renikita amin'ny resaka fahadiovana sy fidiovana satria fantatritsika ao anatin'ny période cyclonique tsika zao dia tamin'ny maraina niaraka tamin'ny UNICEF misy faritra 9 misitraka an'ireny toilette mobile ireny sy ny fitaovana maro samihafa ho alefa any amin'ny faritra raha miasan'ny ministera sy ny UNICEF manararoatra ihany
maheva tanàna tsy asiana resaka lava koa maheva tanàna satria efa ao anatin'ny feuille de route 2025 ka maheva tanàna dikan'izany efa ivaty tsy ho ela fa andro no isaina Besalampy neny Besalampy mangataka no Besalampy tsy mba manana an'ireny projet matanjaka ireny ao tsy irena ny angatahana an'izay honorable sakaraha aloaloha toizantsika amin'ny ampany inona moa ny ampany ato zany ny ampany moa eferahana amin'ny UNICEF fa izy ao ampany koa tokony milamina satria misy amin'ny projet mionja ao anatiny ao a manakara inona indray ny olana manakara dia efa mandeha manakara tsy tokony manana olana izy honorable fanarahana maso ny asa andeha faran'izay aingana angamba manakara satria manana ny projet paep izay efa tena miasa amin'izao fotoana izao ao manakara manara-maso akaiky ny ministère toliara faharoa hojerena aina nome sosikevitra honorable amin'ny fanafanganana ny asa voaray tompoko be fandriana varatra voaray ny fangatahana honorable dia hojerena miaraka amin'ny mpiaramombonatoka ny fanolorana ireo filtre sy ny équipement manadio ny rano ary hoatsaraintsika ny fotodrafitrasa efa misy izay tompoko lasy tompoko vavy honorable namana isany no ato aloha ato be lalana voatingana ve be lalana teo so dia natory ianao nisy be lalana zay teto fa afaka mihaona antsika honorable rehefa aveo miresaka dia atolotro anao ny inona moa le olany be lalana honorable aleo amena jerentsika milamina eny ary tompoko voaray zay horaisina mitokana mihitsy be lalana tsisy rano fisotro madio tao anatin'ny 10 taona resa efa enina ekipa rehetra ihany koa ao ministère zareo manaraka akaiky misaotra paepa zany efa milamina farafangana manakara manajara efa mahazo projet efa ao efa miasa ao ny orinasa amintsika miteny zao fangaindrano finition efa hiditra finition tsika miady varitra be zareo misaotra ramatoa ministra makasitraka ny rano ngamba lava indrindra teto eny jiro sy rano moa ny tena olana teto amintsika izany ministra manaraka zay vao ministra ny fambolena menanao ny fitenena ramatoa ministra eny tompoko ho an'ny ministèren'ny misaotra président nameny fitenenana miarabantsika rehetra bureau maritra sy ny solombavambahoaka namana rehetra ho an'ny ministèren'ny fambolena sy ny fiompiana eo amin'ny fanontaniana 7 eo ny voaray tao anatin'izay roa andro zay ny tsara homariana alohany a dia ny fotodrafitrasa rehetra ny barage rehetra teto Madagasikara ny ngeza indrindraindrindra tamin'ny 1990 ny entretien farany zao zany tsika voanarina an'izay rehetrarehetra zay amin'izao vanim-potoana izao tsy nanana centre de semence multiplicateur de semence atsony tsika zao akoatra ny anosy boribory ao arenina koa zay tsy manana mpanao zezika atsony tsika eto toerana ao arenina koa zay tsy ampy ny fampiasana machine mécanisation tracteur fahana manampy ny datsara rehetra manerana Madagasikara ho arenina koa zay tsy ampy ny lalana moana ny vokatra ho arenina koa zay zay zany le zavatra ho arenina rehetra ao ministère ny fambolena sy ny fiompiana akoatra ny fananatany raha hiditra ny fanontaniana voalohany tsikany efa zay ny valiko tamin'ny voalohany efa tsy averiko tsony fa zay mbola tsy voavaly taorianan'le andro farany iny no valiko zany atombokontsika amin'ny district amin'ny Beroroa ho an'ny district amin'ny Beroroa efa nyteneniko teo moa hoe tsika tsy manana centre multiplicateur de semence atsony zao zany fa vao manarana tsika dia ao Beroroa zany isy tohana manokana ho an'izay anankitelo apetraka ao Asakarany anankiroa dia ao Amiary Lamaty ny faharoa iandraka tamin'ny programme defi zay tompoko ho an'ny mandry tsara ampidirina ao amin'ny PTA ny fel ny fanamboarana ny abattoir
ao mandry tsara zany amin'ity 2026 ty. Ho an'ny mandoto ho an'ny mandoto manerana ny Madagasikara moa zany ty olana ty tsy ampy ny vétérinaire. Misy ny fifampiresana tamin'ny ordre de vétérinaire mba ahafahana mivalide ny fen'ny olona mivoaka amin'ny fianarana maro zay privé amin'izao mba ahafahana mampitombo an'izay isan'ny vétérinaire zay sy ny mpanampy vétérinaire dia ezaka manokana zany zay ho an'ny toerana rehetra manerana Madagasikara. Ho an'ny Ambatolampy resaka bokon'omby tsy maintsy jerena manokana miaraka amin'ny ministeran'ny atitany sy ny atitany zany andaminana an'izay satria manerana Madagasikara koa zay olan'izay. Distrikany Akazoabo ny resaka masomboly dia amin'izao vanim-potoana izao moa zany ny fanomanana ny taopambolena toerana maro ny efa izarana masomboly manerana Madagasikara fa ho an'ny Akazoabo manokana tetika samy mionjo zany misy fanaterana an'izay masomboly zay fotoana tsy ho ela ntsony efa eo mpanomanana azy tetika samy mionjo 9900 kilo na semence zany voanjo no zarainany amin'ity taopamokarana ity zay mbola itoiko amin'ny taopamokarana manaraka tompoko. Distrikany Tsohonomandidy Kianjasoa. Ny Kianjasoa toerana ao ampiasain'ny faux FIFA zany tena tokony nampiasaina an'izy io zany hoe amokarana masomboly voafantana zay tsy ampy atao amintsika mihitsy ny amin'izao vanim-potoana izao. 600 hectares izy io dia nefa be dia be zany ny olona mampiasa azy eo tsy ahafahan'ny faux FIFA tena mampiasa azy amin'ny tena tokony ho izy dia tsy maintsy ho jerena akaiky zany ny fandaminana ny toerana hoe firy no mbola ao ampiasain'ny faux FIFA dia firy no zaraina amin'ny tatsaha zay efa mampiasa azy amin'ny ampahany amin'izao vanim-potoana izao. Ho an'ny Andilamena efa tanjon'ny fanjakana kehitriny ny tsy hanafatra varotsony any ivelany tanjon'izay fa amin'izao vanim-potoana izao tsika zany mbola misy tsy fahampiana dia tsy maintsy jerena manokana izay tsy fahampiana atao toeran'izay atao ny amenonany banga alohany mandra-pahatonga an'izay fotoana hoe tsy manafatra vary izay intsontsika. Manarak'izay mba hanatanterana an'izay efa jerentsika manokana zany resaka tohadrano resahako teo resaka famatsiana masomboly sy zezika ary ny fampiasana machine mécanisation tracteur ahafahana mampiroborobo sy manenjika an'izay fahatarana amin'ny vokabary sy ny vokatra hafa izay. Ho an'ny Isandra efa miezaka ny ministère fambolena sy ny fiompiana amin'ireo teknisian'ny natoerana manampy ny tatsaha zany ny fampiofanana marina fa mbola tsy ampy zany fa hoezahana ny anampy teknisianina maro manerana Madagasikara ampidirina amin'ny fangatahana fampidirana moa zany amin'ny teti-bola manaraka izay angatahana fanampiana aminareo mba ahafahana mampiditra teknisianina maro isa-tokony na amin'ny fambolena na ny fiompiana na amin'ny génie rural na amin'ny lafiny hafa zany mba ahafahana mameno an'izay tsy fahampian'izay ahafahana manampy ny tatsaha eny fotony. Mikasika ny vidina voaloboka any amin'ny lazan'ny Betsileo io moa zany société izy io fa tsy hoe amin'ny fanjakana dia fitantanana no mila alamina fa anara-maso akaiky an'izay ny ministera zany ahafahana mandrindra sy mandamina an'izay mety olana eny toeran'izay. Ho an'ny faritry Fort Dauphin resaka barrage ho an'ity tontia ny projet talaky dia misy fanajariana zany ho atao étude moa zany izy io efa manomboka dia amin'ny volana jolay any hanomboka ny asa. Ny projet Picasy amin'izay barrage zay ihany koa dia misy fanasoniavana contrat zany atao amin'ity volana janvier ty
manampy an'izay. Ho an'ny faritry Ambato Finandrahana, barrage efa miandry ny fankatoavan'ny FIDA zany a ny fanatanterahana ny oasy io amin'izao amin'ity Ambatomita Soavina. Tsy fampiny teknisianina efa voalaza teo hoe tsy maintsy hanampy teknisianina maro tsika ny isa tokony amin'ny isa-paritra mba ahafahana mamaly ny filan'ny mpamoly sy mpiobitsika. Ho an'ny Ambilobe efa mandeha ny etodan'ny barazina andrano maloto dia sy mahavavy dia mbola etude zany aloha izy io rehefa vita ny etude jerentsika ny fomba matsina ny travaux. Ho an'ny district na Tsimorano barrage ihany, barrage na Ambotrimanjaka sy Kotrana dia efa vita etude fa ny financement anatanterahana ny asa zany tsy maintsy mbola hojerena izay angatahana fanampiana amin'ny solombavambahoaka koa ny anampiana an'izay budget zay fa miasa sy mamaly ny filan'ny tatsaha any fotony. Ny fanampin'izay araky ny fepetrapetraky ny ampipahany amin'ny lemaka io dia tsy azo anaovana tsy azo atao ny barrage leo atsapanana, tsy azo atao en dur zany izy io fa tsy araky tsy manara-dalàna, mety manimba mahatonga tondra-drano dia tsy mety. Ho an'ny district na Parafaravola, foto-drafitrasa maro moa zany nefa efa eritreretina hoe atao any amin'ny faritra loatra Mangoro iny fanadihadinana teknika zao nefa manomboka amin'ny Ambovory dia toy izay koa ny Anony Vohitraivo Sahamaloto moa zany efa nezahana ny anafoezana ny planine d'activité an'ilay mpanao étude mba ahafahana manao an'ilay travaux arak'izay aingana. Ohatran'izay koa ny Ivakaka efa mandeha ny aramaso arateknika, ny fizarana ny zezika sy ny semence moa zany efa andeha amin'ity volana fetimbohan'ny volana janvier io daholo ny any amin'ny faritra loatra Mangoro rehetra, Ambatondrazaka, Parafaravola, Moramanga. Fitaovam-pambolena efa exonéré ny fitaovam-pambolena mécanisation zany ao anatin'ny loi de finance, tsy mipetraka atsonika amin'izay. Ho an'ny Marovoay ao Marovoay ny fifondram-monina zany no tena manimba an'le tontolo iainana any dia mahatonga an'le tsetsina ny lakan-drano sy dia mila curena. Ny tetikasa efa miasa any PLA eo zany efa miandraikitra an'izay efa manomboka miasa ao amin'izay. Eo koa ny fiara-miasa amin'ny FSRP efa misy ho atao koa zay dia misy fiara-miasa amin'ny JICA koa efa ho atao zay. Amin'ilay hoe asa foiezaka lavitrezaka, ny foiezaka fanoizana ny fanatsarana canal secteur 5-6 zany ny foiezaka. Tsara rano ataon'ny FSRP zay, dia ny secteur 11 manaratsandry amin'ny 2026 ity. Ho an'ny lavitrezaka fanarenana ny lemaka 2 sy 3, secteur 2 sy 3, Amboromalandy sy Ambondromifea miaraka amin'ny JICA efa misy étude zany amin'izao efa mandeha préliminaire amin'izao. Efa mandeha io, efa mandeha dia miandry ny valiny tsika. Ny FIFIAB misy efa tamin'ny 2019 io zany nefa tsy amin'ny fanjakana intsony fa misy tribunal ilay fandraisan'ny honorable hojerena zany miaraka ministeran'ny fitsarana ny jerenan'izay sy mba ahafahana sy amin'ny aménagement de territoire mba ahafahana mamerina an'izay ho an'ny ministera, ahafahana miaro azy sy mety manao appel manifestation d'intérêt ho an'izay mety hitantana azy indray ao aoriana. Izay mikasika ny Marovoay. Ho an'ny Antsohy
efa misy a ny fiaramiasa amin'ny tale aparitra sy ny eo amin'ny fampianarana teknika amin'ity 2024 ty a amin'ny taranja ahafahana manampy ny tanora amin'le fampiofanana amin'ity 2024 ty. Dia efa misokatra koa ny centraky fapa anadrano manomboka amin'ity efa nanomboka amin'ity zao 2024 ty zao. Ho an'ny Antsirabe voalohany ny fanohizana ny abattoir hotohizana zany amin'ity 2026 ty araka efa ataontsika ao amin'ny pipa 2026 zay dia efa ho atao zany izy io. Ho an'ny Ambohimahasoa ny barrage fanambarana lakan-drano asa tana maro zany efa mandeha zao ao amin'le maky Vatositry ao amin'ny commune rurale Ampitana. Zay zany ny efa mandeha zao fizarana Masimboly sy Zezika efa mandeha amin'izao vanim-potoana zao koa ny amin'ny faritra iny. Ho an'ny Feno Rivobe barrage Mahajeby efa tafiditra ao amin'ny pipa 2026 zany ny fanamboarana azy. Distrikana Tsahalova lehibe boky io zany tsy vita fa efa nangataka prolongation ny ministèren'ny fambolena sy ny fiompiana miaraka amin'ny ministèren'ny finance hiprolongena ny projet 1 an dia miandry valiny avy any amin'ny fitazana tsika dia hotohizana zany aorinan'izay fahazoana fahalalan'izay ny asa. Ho an'ny projet progrès io zany fanohanana ny tanora andraraha amin'ny asa fambolena sy fiompiana sy jono dia ny distrika rehetra zany any amin'ny faritra Tsalova mahazo an'io daholo. Fa amin'izao aloha zany tanora 10 avy any Maintirano no efa manao pré-incubation any Amorondava. Faritra Toamasina faharoa fangatahana barrage koa izy ty le makandra le makandramino sy Mahavelona dietavana famatsim-bola zany izy aloha ny amin'le étude satria ngeza be le étude dia tsy maintsy hoe dietavana famatsim-bola ny fanaovana ny étude io satria misy étude géotechnique sy étude topographique tsy maintsy atao dia mila mafimafy zany mavesabesatra dia tsy maintsy hojerena ny vola famatsim-bola ahafahana mamatsy an'izay. Ho an'ny zanaka koa fizarana zanaka koa mametraka fangatahana zany dia hojeren'ny ministera ny fanatanterahana an'izay. Distrika ny Morombe hojerena ny fananganana anokafana ivitoeram-piofanana hojerena zany miaraka amin'ny service na formation ministère zay ho an'ny fa misy ihany koa zany école na formation EFTA au BSA tsy beza izay mandreo tanora amin'ny faritra tsy mandrefana iny. Ho an'ny distrika Manandrina efa mandeha ny fizarana Zezika ataon'ny ministera sy Masimboly zany ataon'ny défi fananganana barrage hojerena ny famatsim-bola ahafahana manao an'izay satria mbola tsy ampy ny eo am-pialatana zany jerena amin'ny pipa 2026 na famatsim-bola hafa. Ho an'ny distrika Nambalavao Masimboly sy Zezika toy ny fizarana azy ataon'ny tetikasa défi fametrahana fangatahana fiofanana famokarana Zezika sy mpamokarana efa ataon'ny teknisianina amin'ny dia raha eo foana zany zay arak'izay tratra fa tsy maintsy ho ampiana moa zany ny ekipa teknika ahafahana manampy sy manamora an'izay ahafahana mamaly ny tatsa mpamboly sy mpiompy. Ny Ofimata hojerena akaiky izay resaka vidim-bokatra izay. Avaradrano
fangatana masom-bolo zezika misy mipakaria ataon'ny FSRP zany amin'ity 2026 ty zay ny amin'iny ho an'ny Ambatsoa mahakasika ny lemaka voatondraka fiara-masa amin'ny FSRP asa fanarenana ny lemaka roa no atao Maroantsetra ao Maroantsetra sera commune rurale Lanjana sy périmètre irrigué an'ny Sakavohitra sy pays Sahena zany amin'ity taona 2026 ty. Ho an'ny lemaka hafa ho an'ny Betangerina sy Sahasodombe ao anatin'ny Elefia 2026 zany ny anaovana azy. Misy périmètre maro efa atao étude koa ao Maroantsetra tsy ho tany saika eto périmètre efa 20 zany no atao étude amin'izao ao Maroantsetra. Ny travaux de réhabilitation périmètre Sahena sy Sakovitra teo ny APS efa validé dia ny travaux zany andeha amin'ny volana Jiona any 2024. Ho an'ny Antanifotsy fanamboarana foto-davitra rano dia efa vita étude dia barrage fa mijery tetibola zany tsika ahafahana mamatsy azy ahafahana manao ny travaux. Zezika sy masom-bolo moa zany dia efa mitohy foana ny fanomezana an'izay ohatra nisy ataona. Iosy ny tsy miankina indray zany zao aloha no manao ny fanohizana ny fanomezany anam-pamokarana ny LFL ny STOI manampy an'izay satria efa tapitra ilay projet teo aloha dia izahoana jerena koa ny fangatahana mahakasika ny barrage sy miankina amin'ny fizahana loharanom-bola koa any amin'ny faritra iny. Ny lemaka Ilakakabe Anakondro Andreatomily Antaniety Mikaika Anjaso Tanimbary sy Mahatsinjorano ao amin'ny district Niosy dia efa faritra atao amin'ity taona 2024 ty miaraka amin'ny tetikasa Defy. Ny Vondrozo kasika ny baka aloha zany mbola jerena hoe ahoana ny ampidirana an'izay satria ohatra ny tsy tena éligible ao amin'ny Defy zay dia mbola jerena ny fomba handaminana an'izay hoe inona ny afaka hanampiana ao anatin'izay. Ny piste rural kosany efa mandeha ny piste rural ny mozo efa andalana mpazahoana ny matériel ilaina ary ny travaux dia ny passation de marché zany zao efa manomboka amin'ny volana avril any tokony hanomboka ny asa. Ho an'ny district Moramanga kasika ny abattoir efa ampidirina efa ifampiresahana amin'ny commune urbaine Moramanga zany izy io dia miandry ny tatitra ara-teknika ahafahana mijery hoe inona ny tena lesika sy hanarenana azy. Amin'ny CR Nandaingo le périmètre irrigué efa tafiditra ao anatin'ny fandaran'asa atao amin'izao izy io vinavinana hoe hanomboka any amin'ny taona faraparan'ny 2024 any. Ny fizarana kit moa zany miaraka amin'ny riplus dia efa hanomboka tsy ho ela. Ho an'ny mainty rano ny barrage zany tsy maintsy jerena tetibola koa ny hanamboarana azy satria jerena amin'ny pipa 2026 na tetibola hafa izay afaka ho ataontsika amin'ity taona ity. Ho an'ny Ambositra ny lemaka ao Befaka tsy efa sy Sahafoy efa voafaritra atao miaraka amin'ny Defy zany izy io dia efa programme zany izy io. Ny momba ny fanamboarana valam-baka siny ao Ambositra dia efa misy commission régionale zany apetraka mametra an'izay vidina vaksiny zay par arrêté zany nametrahana an'izy io. Ny fanamboarana barrage ny Akatsoka
commune rurale Lambohimanjaka efa miaraka amin'ny defia ny anaovana azy zay ny amin'iny a dia mikasika an'le valam-baky sy ny teo a efa iandraketan'ny progrès efa ao anatin'ny PTPA 2026 koa ny ao anatin'ny distrika rehetra zany a no hijerena an'izay ho an'ny mampikony resaka barage iarana amin'ny projet RI plus zany izy io a ny étude no efa ezahana tomboka aloha zany amin'izao a aoriana vita ny étude zany vao jerena ny asa ho an'ny Betioka ny projet défi dia efa manao lara-pamenan'ny asa tao any atsimo andrefana rehetra anty 2024 ity iarahana amin'ny NOPS moa zany ny validation non objection en banque ifita izay hivoaka tsy ho ela amin'ny asa maromaro anisan'izany Belamoty Antoabato sy Beavo zay mikasika an'izay ny distrikany Ambatomainty tsara raha midina ifotony araka ny tenen'ny premier ministre lehibe ny gouvernement tao omaly dia tsy maintsy hidina ifotony ny ministra tsirairay avy anisan'izany ministra fambolena sy ny fiompiana hitetan'ny distrika 2030 ao amin'ny fotoana iasanay zany ho an'ny distrikany Toliara 2 ny foto-drafitrasa ao manombo ranozaza sy manombo andoharano saika nataon'ny base Toliara teo dia mbola itadiavana famatsim-bola sy vahaolana aloha zany ny anamboarana an'izay ny masom-boly misy fizarana nampamokarana vary katsaka voanjo sy fizarana zezika miaraka amin'ny CPGU zany amin'ny commune Kilmalina Milenaka Tsiansia Ankiloka Beompy Miary Analamisampy sy ny toerana maro hafa fampiofanana ataon'ny ekipa teknika foana moa zany ny fampiofanana ao an'ny tatsaha sy ny mpamboly hotohizana foana zay ho raha mafisana zay amin'ny taonim-pambolena manaraka rehetra ho an'ny distrika Mananjary isy fanavaozana ny brandera hoe ao Mananjary tomboka amin'ity 2024 ity zany zay azy zay angatahana amin'ny felona koa ny étude sy ny anamboaran'ny abattoir ao Mananjary fanamboarana todrano ao amin'ny commune Tsara Afatra barrage Beloalika efa manomboka tamin'ny volana novambra ny asa 3 volana eo zany ny faharetany pays Ambaro efa misy étude koa ho atao ho an'ny 2e arrondissement anatina Lamanga mangataka ny jerevana projet lehibe koa ho fanatsarana ny canal manondraka ny lemaka be tsy mitatatra raha ny zava-misy dia zone tampon izy io tsy tena afaka hoe ambolena amin'ny andro fahavaratra faharatra be afiorana be ohatran'izao zany fa tsy maintsy amin'le tsy tratry ny tondra-drano sy ino no afaka ambolena dia misy étude efa natao ao anatin'izay ahafahana mamaritra azy izay hijerena famatsim-bola moa zany ny fanatsarana an'io canal io amin'io lemaka io amin'ny aparafara vola fizarana an'le kit na semence sy engrais sy ny équipement technique zany dia efa atao Bembary ny 22 décembre zao dia ito izay any amin'ny faritra Ambatondrazaka sy aparafara vola amin'ny volana fendoan'ny volana janoary iny 26 000 bénéficiaires zany no misitraka an'izay ho an'ny Mananjary fanavaozana ny brandera hoe efa voalaza teo antanam-pamoana-potsy mitohy ny fizarana zezika sy fizarana zezika organique assuré
hozaraina zany amin'ny faritra eo. Faritra Ambohidratrimo barrage Andrombo en phase de finalisation étude APD amin'izao ataon'ny FSRP dia aorinan'izay zany ny travaux any amin'ny volana juillet any zany ny travaux nanomboka ny tokony ho izy. Ho an'ny Tsirony Mandidy hojerena akaiky miaraka amin'ny fel sy ny progrès zany ny fangatana ny anamboarana ny abattoir Kadinondry sy Tsirony Mandidy. Faritra Betafo fanany Bokinombo zany moa ifandresana teo hoe efa iarahana amin'ny ministèren'ny intérieur zany izy iny fandaminana azy satria fitarainana manerana Madagasikara izy io fa tsy any Betafo rery dia nisy fanontaniana tsy voavaly koa mikasika amin'ny Betafo kasika amin'ilay farimena efa atao mise à jour eo amin'ny projet ny FSRP zany ny étude manao n'io lalana dia ho atao koa zany amin'ity taona ity. District any Benenitra efa mandeha ny fijerenany recrutement ny bureau d'étude ao amin'ny projet miony zany amin'izao ao amin'ny périmètre Benenitra io dia ho an'ny mandarano rano tsara efa andalana ny évaluation zany ahafahana manomboka ny évaluation voalohany ao amin'ny périmètre dia misy étude en phase d'évaluation azo atomboka zany amin'ny maintany iny ny asa. Ho an'ny Vohibato mangataka ivitoerana fampianarana fambolena sy fiompiana efa misy sefara fanentanana ao Maditra mamoaka exploitant agricole efa nahazo famatsim-bola tamin'ny format pro tamin'ny fotoan'androny dia tokony hojerena zany ny fanatsarana an'izy io sy ny fanamafisana an'izay. Ho an'ny Port Berger mangataka fanamboarana lemaka Bekapila efa ela ny fangatana tafiditra ao anatin'ny laram-pahamehana mihina eo izy io. Vohipeno kely sisa lemaka vohitrindry manomboka amin'ity volana ty taona 2024 ity zany ny tanterana ny asa ataon'ny defi. Lemaka Vatomasina afanganana miaraka amin'ny FIDA zany ny afanganana ny valiteny rehetra izay andrasana any amin'ny mpamatsy vola. District amin'ny Faratsio district amin'ny Faratsio titre vert hojerena zany izay titre vert zay sy fandaminana amin'ilay karatany hidinana ifotony mihitsy zany zay satria ahafahana mandamina an'izay mijerena miaraka amin'ny ministèren'ny aménagement de territoire moa zany ny fanomezana ilay karatany amin'ny farany. Toizo Andriamatoa ministra aloha toizo aloha ny tatiny aloha amaly izy rehefa aveo tsika Masimboly zezika ho an'ny Faratsio zany mitohy foana ny fizakana Masimboly zezika ohatra n'isa taona miaraka amin'ny Pakry. Ho an'ny Farafangana barrage Manambato sy Vapaky efa hita le périmètre sy ny infrastructure tokony ho amboarinao jerena famatsim-bola zany mikasika an'izay. Efa ao anatin'ny lista koa hojerena ny any amin'ny dera eo zany ny manodidina ny Manambato manodidina ny Manambato izay mitetika 1330 hectares eo zany dia efa jerena zany mikasika an'izay. Ny abattoir efa ampidirinao amin'ny fel zany ny fijerena an'izay amin'ity manaraka ity. Ho an'ny district any Lalangina ny laiterie efa misy convention zany izy io fa ny olana tsy ampy ny tany ronono angonina
dia zay ny olana zany tsy ahafahana mampihodina azy tsara. Ho an'ny provenderie indray a mbola tsisy convention signée zany miaraka amin'ny fécritament zay nahazo an'le tolotra dia hojerena ny fanatanterahana an'izay. Ho an'ny Besalampy a efa voavolavola ho tanterahana amin'ny pipa 2027 ny mikasika ny ny fanamboarana barrage zany ao Bemandrevo zay nangatahana. Hojerena ny anampiana mpitombona ny vétérinaire araka ny efa voalaza teo a. Ny district amin'ny Maivatanana mangataka masimboly sy fanamboarana barrage. Misy tetikasa Papamma 2 zany efa andeha amin'izao a. Dia anisan'ny ao anatin'ny tetikasa Papamma 2 faritry Betsiboka io a. Dia hojerena zany a miaraka amin'ny tompona andraikitra sy ny teknisiana ao anivan'ny tale régionale ireo fotodrafitrasa tohatrano ireo. Ho an'ny Anosy a RIP 118 mizara telo zany ny atao amin'ilay RIP 118 io a. Ny voalohany a ny ampahany voalohany ataon'ny défi a tetina raika amin'ny 30 kilometra eo a alohan'ity farany taona ity zany ny ordre de service a dia efa andeha zay. Ny ampahany faharoa ataon'ny tetikasa Pikasy 12 kilometatra dia amin'ity janvier ity manomboka ny étude dia ny amin'ny volana mai any zany anomboka ny travaux. Ny ampahany fahatelo a ataon'ny Talaky be Bevoa sy Ampasimena 12 kilometra eo a amin'ity amin'ity janvier ity koa ny étude dia ny amin'ny volana novembre décembre any zany 2026 ny anomboka ny asa. Ho an'ny district Anantanifotsy ny fijerena barrage nampita tafika dia efa vita ny étude fa hijerena loharanombola zany nanaovana ny asa amin'ny ho avy. Miandry vazo resaka FID ifandraisana amin'ny primature angambizay fa tsy amin'ny ministère ny agriculture. District amin'ny Befotaka mangataka fanamboarana barrage mangataka anampamokarana. Jerena ny ampidirana an'izay ao anatin'ity pipa 2026 ity dia ny anampamokarana moa zany jerena manokana mikasika an'izay. District Anampania fananganana fiara-miasa amin'ny fanamboarana ny barrage ny Sakatoy sy Malaitsatroka. Hojerena ny faisabilité amin'ny fanamboarana azy jerena miaraka amin'ny défi zay raha mbola azo jerena. Dia fizarana masom-boly ny FAO moa zany sy ny CPGU no anatanteraka an'izay. Misy étude koa amin'ny périmètre irrigué zany efa mandeha Andrano Militra sy Ilinta amin'ny 2026 ity izay ho ataon'ny défi amin'ny faritra eo. Faritra mandry tsara projet RIP plus betsaka ny asa tsy mandeha. Efa raisin'ny ministera tanana akaiky zany mikasika ny projet RIP plus io mba ahafahana manafaingana ny asa rehetra amin'ny faritra isan'ny RIP plus na any amin'ny faritra Sofia na any amin'ny faritra Loatra Mangoro. Dia misy fifampiresahana manokana efa natao amin'ny mpamatsy vola sy misy restructuration tsy maintsy atao zany ao anatin'ny projet io ahafahana mandrindra sy manafaingana an'izay asa rehetra izay. Amin'ny faritra Toamasina faharoa resaka fanajariana ny tany prescription acquisitive efa mivalin'ny aménagement de territoire teo. Zay no mikasika ny fanontaniana voaray tamin'ny fambolena sy ny fiompiana Andriamatofiloha sy solom-bahoaka namana. Misaotra tompoko. Makasitraka Andriamato Minisitra misaotra betsaka anao tamin'izay valim-panontaniana zay ho an'ilay tsy nahazo valiny nahafapo teo alefanareo antaratasy any amin'le valim-panontaniana makasika ny solom-bahoaka ny vohipeny. Iza mamarana azy mbola misy anankiroa solom-bahoaka ny ministry ny fizahantany zao zany. Menanao Andriamato Minisitra ny fitenenana.
azafady mialohan'ny itenenan'ny ministry ny fizahantany a nametraka taratasy eto amintsika valim-pantanina zany ministry ny asa vaventy fa natsony prime ministre maika mikasika ny resaka fond routier teo izy de lasa nakany a dia zay ny nametrahany an'ilay valim-pantanina antsoratra dia aty amin'ny bureau permanent zany azahoantsika an'ity azafady ramatoa ministra menanao fitenena misaotra betsaka Andriamatoa Filoha miarabanao a miarabanareo mpiromaritra miaraban'ny solombavam-bahoaka rehetra zay ajainay tompoko ao anatin'izao famalina ny fanontaniana izao miaraba ny ministra namana sy ny mpiara-miasa rehetra tsy lava ny intervention ako fahasamatahotra fa vitsivitsy ihany koa ny fanontaniana fa hovaliana na izany aza ny voalohany a dia avy any amin'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafito tao Morony Mania Fomendraza Luisette ny zavatra nanontaniana moa zany dia hoe afaka omena ny mpanao asa tanana any amin'iny faritra iny ve ireo hazo sarobidy izay efa hazo nareo boisedi zany ao anatin'ny maniry sy mangataka an'izany na tenako manokana dia azavaina foana ihany fa misy moa le sites efa nresahana teto foana nresahan'ny ministry ny tontolo iainana teo ny zavatra misy zany dia manomana communication verbale conjointe izahay ny amin'ny ahafahana mangataka an'izay boisedi zay mba omena ny artisan ahafahan'izy ireo manao ny asa tanany tsara marina fa ho an'ny ministry ny asa tanana sy ny fizahantany dia izahay dia efa eo ampanaovana ny répertoriena le tena vrai artisan formel dia ireo no afaka mandray anjara ao anatiny tsy maintsy andeha vente aux enchères moa zany fa tsy hoe mena maimaim-poana dia mamaly arak'izay zay offre misy eo zany zay maniry ahazo an'iny resaka bois précieux anaovana asa tanana iny dia mino fa mahavaly tsara ny fanontanian-dramatoa solombavam-bahoaka izay ny manaraka député any Marolambo Randrianasolo Augustin manina ozy izy raha ampidirina ao anatin'ireo toerana izay tokony hotsidihana ihany koa ny any Marolambo be dia be ny zavatra tsara any fa isolé le toerana isorana manokana aloha ny fanamariana sy fanentanana izay nataonao Andriamatoa député ho an'ny ministera dia tanjona ngeza be ny ampiroborobotsika ny arena rehetra ara-pizahantany any amin'ny faritra samihafa mba tsy le faritra efa malaza sy mahazatra antsika foana zany no tsidihana ary anisan'izany any amin'iny faritra Marolambo iny na dia sarodalana aza misy fiatraikany be dia be mantsy amponina ny atoerana ny fisian'ny mpizahatany makany amin'ireny toerana misy atsika ireny ny vinan'ny ministera dia izao hoe araka nazavaiko teo tsy fantoka fotsiny amin'ny toerana efa malaza sy mahazatra ary dia anisany hojerentsika zany any amin'ny faritra Marolambo na izany ara tsara ho fantatsika solombavam-bahoaka ihany fa misy ny dingana arahana voalohany aloha zany mila manao an'ilay atao hoe mise en tourisme sika any amin'ny faritra tahaka ireny jerena hoe inona avy no produit touristique azo amboarina dia azo amidy amin'ireny toerana ireny écotourisme ve no trandratsika sa tourisme villageois sa tourisme communautaire mila jerena ny potentialité an'ilay toerana alohan'ny hamadiana azy ho toerana azo tsidihana jerevana ny fotodrafitrasa efa misy infrastructure ve any afaka mandray mpizahatany fandraisam-bahiny ny lalana ny fitsaboana ny fampitam-baovao sy ny sisa dia tsy vitan'ny ministera rehetra io asa io fa mila fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina satria ny sehatra tsy miankina araka ny fantatsika no mivarotra ny destination fa tsy ny ministera akory dia zareo mivarotra ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia zay zany ilana fiara-miasa akaiky amin'ny secteur privé mila fandrafetana sy fananganana tolotra structurena le offre zany fa tsy hoe alefa fotsiny ohatran'izao dia zay vao azo ataony promotion an'izy ireny zany amin'ny alalan'ny tour opérateur vitsy no mahafantatra ny arena ara-pizahantany ao Marolambo amin'izao fotoana izao ka ilaina ny fanentanana sy ny action ciblé ho any amin'ny tour opérateur mba ahitany mpizahatany an'izany valan-javaboary anisan'ny tsy misy mpitsidika zany nefa ny azontsika hatsaraina tsara ny fotodrafitrasa ahafahana mitsidika an'izany tourisme villageois le ataontsika hoe tourisme chez l'habitant no azo atao amin'iny toerana iny zany vokatra le mbola tsy tena manana infrastructure sika jerena tsara ny lafin'ny fandriampahalemana sy ny fahadiovana ary ny lafiny ara-tsakafo zay mahakasika ny député any Marolambo député any Tuiliara Faro Tsitara Rogers fangatana ny anoizana ny nataon'ny ministra teo aloha mahakasika ny festival des baleines any Anakao
tena tsy mieritreritra mihitsy anapaka ny asa efa natomboka tompoko ao anatin'ny continuité de l'état fa tsika mahita vokatra ihany koa dia tsy fahendrena ny avy de hoe katsanana fotsiny izay natao tany aloha arena ny fananantsika an'izany efa nijerena ihany hoe na ny volana jona hatramin'ny volana septembre eo zany no tena misy an'itya afaka anaovantsika an'ilay festival des baleines satria ao anatin'io fotoana io zany no mandalo any amin'iny faritra iny ny requin baleine dia isy ny fidinana ny antoerana Andriamatoa Solombavambahoaka dia ho jerentsika ny afahana manatanteraka an'izay atetikasa izay efa natomboka tany aloha izay. Député Adjadina Ifanadina tsy haiko nakaiza izy teo mangataka ny hanomezana agrément andreo tanora izay efa navita fianarana tsara ho mariana fa nanomboka ny 2019 no tsy nisy tsony ny famoahana agrément ho an'ny guide dia fifaliana ho anay zany no milaza amintsika fa mitsika miteny izao dia mandeha ny assise nationale du tourisme atao eny amin'ny le Colisée Tsiadana izay isorana be dia be ny Solombavambahoaka nanotrona isorana ny Solombavambahoaka nandefa solotena manatrika an'izany fotoana izany dia ao aoriana io zahay rehefa avy manao fakan-kevitra zany amin'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fizahantany dia manam-pikasana hamoaka agrément ho amin'izay olona mendrika sisa azy techniquement isitraka an'izay agrément izay tompoko. Andrianarivo Nomenjanary Andrianasolo Joseph ifonako raha diso ilay anarana député Anantsalova ratsy ozy izy ny lalana nefany be dia be ny potentialité touristique mangataka izy ireo ny direction régionale ny melaka ozy izy fa lasan'ny boeny no mamaolana effectivement tena mariny zany tsy manana direction régionale tsika dia ampifaliana no ilazananao Andriamatoa Solombavambahoaka fa hitsangana ny direction régionale any ary ianareo dia anisan'ny consultena voalohany ny amin'izay tokony andraikitra izany direction zany ny directeur ny chef de service inonay fa tsy an'olo batomafany ianareo dia jerentsika eo techniquement fa tsy hoe poste fotsiny dia omena fa jerentsika koa ny fahaiza-manao mba ho ao anatin'ny méritocratie foana ny anaovantsika zavatra. Zakamanana Mafaly Joseph député voafidy tao Solala manana vocation touristique ozy izy ary mangataka mba hisitraka ny projet PIC azavaiko ihany tena efa voaraiko mihitsy ny vidéo sy ny zavatra rehetra ary tena arena be tompoko ny ao any Solala zany fa ireo toerana izay misitraka ny projet PIC dia efa voafaritra ao anatin'ilay PIC 3 tsika izao andian'ny fahatelo tsy tafiditra ao zany ty toerana ity ny faritra Boeny mantsy ny Soalala iny dia Boeny zany mbola tsy misitraka an'ilay projet PIC zany fa mena be aloha hatreto no mety ho tafiditra zany hoe afaka mieritreritra tsika zany any amin'ny PIC 4 mapiditra an'izay fa tsy ny ministère ny tourisme sy ny fizahantany rery no ny fizahantany sy ny asa tanana rery no manao an'izay fa irana amin'ny ministère ny finance io zany dia irana mijery amin'ny PIC izay zavatra efa voaray ilay etaeta. Isandra zay ny fantaniana manaraka ato fa fito misy grotte izy dia misy toerana manatantara ahoana ny fampandrosoana ny tourisme any dia mazava loatra moa zany fa ireny toerana ireny izahantsika no mitrandraka azy ary mampandray anjara ny tanora ny antoerana monsieur le député Raoto fa voaray tompoko izany fanamarianao zany kely sisa Rahalambo Zafy Raoto efa ndresako teo Isandra dia mila arindra ihany koa zany lafy ny vakoka raha kolotsaina sy ny tantara arindra rendretreny ary erahana tsy zarery fa misy ny ministère ny kolotsaina sy ny serasera ato ariana koa ato dia jerenay mianada miaraka ny afatsika mitrandraka ireny. Député Razafindrabary Said Jean Richard Ambady Finandrana dia efa tonga tany moa zany ny dirta dia misaotra indrindra amin'ny fanamariana tompoko ny fahavononana ny metantsorika ho andreo solotena ny ministère ny antoerana satria ny taotrano tsy efa nirery dia ilainay be nareo fanohana aminay. Député Marco Tsaradi Ampania fanamariana fisaorana moa no tena nataony dia tena mankasitraka indrindra fa faly zay raha ao anatin'ny 2 volana tsapanareo hoe izay mety tsy vita tanatin'ny 12 taona mety efa mba nanao kely zay 2 volana dia misaotra indrindra tompoko misaotra tompoko lasy tompoko vavy.
misaotra Ramatoa Ministra dia omena ny manaraka indray ny famalina ny fanontaniana tompoko. Saotra topoko. Saotra. Eny ary ampifaliana no anterina ny araba Andriamatoa Filoha ny Siansa ihany koa ianareo Promaritra dia isika solombavamboaka ajaina izay mpanaramaso anay mpanatanteraka. Tompoko lahy sy tompoko vavy aty am-piandohana dia maneho fialan-tsiny izahay amin'ny anaran'ny gouvernemanta satria ministra anakenina no niainga teto Madagasikara io maraina io hiazo any Indonezia no ny iraka manokana zany ny amin'ny fiarah-miasa sy fidetavana mpiara-miombinantoka amin'ny sehatra enina lehibe toy ny angovo, ny varotra, ao ihany koa ny rano sy ny maro samiafaka izay zany no antony mahatonga an'izy ireo nandefa ny solitena dia ireo sekretera jeneraly no hitondra ny valim-panontaniana izy ireo zany. Ianareo moa no manapaka hoe afaka mitondra an'izany ve izy ireo satria ny zavatra tapakitsika dia akoatra ny valiteny ambava dia isy ihany koa ny valiteny antsoratra ny omana amin'izany ihany reto sekretera jeneraly n'izy ireo ireto. Akoatran'izay ihany koa moa dia misy an'ireo manana ny ataontsika hoe projet de loi izay miatrika ny atao hoe science plenaire any amin'ny antenumeran-doolona amin'izao fotoana izao izay ihany koa moa zany ny antony mavitsy anay eto izay mitovy aminareo koa samy vitsy moa zany tsika ankasitranareo sy sorana manokana ny vahoaka mifidy anareo fahita ny Madagasikara nareo amin'ny alalan'ny televiziona malagasy ny radio pirenena hoe io ny député anay mieny ny valitenin'ny fanontaniana izay napetrany. Ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina moa zany izay fantatritsika loatra fa saika mifantoka tany televiziona malagasy ny radio pirenena ny fanontaniana sy ny fanamariana avy aminareo solombavambahoaka torak'izay ihany koa ireo tranobe ny kolotsaina sy ny serasera. Ho atomboko amin'ilay tranobe ny kolotsaina sy ny serasera angamba no atambatro izy ireo raha ny fantatritsika moa zany dia tamin'ny andro ny ministra Lalatina Rakotondrazafy no ny akamaroan'izy ireo saika any amin'ny 900 nanohy ihany koa ny ministra taoriana dia tazantsika solombavambahoaka ato Augustin Andriamanan'Oro izay manana ihany koa izy ahapahany asa izay vitany tamin'izany fotoana izany ny teo alohanay zany ministra Maradona ihany koa izay nandray ny asa sisa zany amin'izao fotoana izao dia ampifantarina antsika rehetra fa ny 20 isanjato an'ireo trano be any kolotsaina sy ny serasera ireo dia ahina ny firodanany izay noho ny kalitao an'ny asa izay tena ratsy ary maro any mpiasa ny serasera sy ny kolotsaina no matahotra hipetraka ao misy ary vao nilalovany rivotra sy ny orana dia nirodana zany le sy toy ny tany mena be izay hitantsika fanapakevitry ny ministera izay nankatoavin'ny gouvernemanta tsy maintsy anaovana audit reny tompoko satria raha ny vola izay navoaka anamboarana azy dia tsy mifanahaka amin'ny kalitao an'ilay asa vita dikan'izany volan'ny malagasy reny dia tsy maintsy sarotantsika anaovana an'izay fanaramaso izay fanontaniana izay voaraingama tamin'ny andro faharoa satria ny andro voaloha efa voavaly avokoa ny solombavambahoaka ny beroroa tsy ato izy efa tamin'ny lakamisy tamin'ny faraika amby folo ny volana no efa nandeha ny TVM ny émetteur atao beroroa zany somary tara zany na mety tsy no tany etoera angamba ny mpiara-miasa aminao dia tsy naraka an'izay vaovao zay fa efa miverina somatsara izy tamin'io lakamisy tamin'ny ray oro atoandro izy nanomboka miverina nazanatra izy anefany dia tsara ihany tsika zany mijery satria efa somary tranainy ihany zany le décoteur any beroroa any dia ezahantsika zany ny anolonan'izay. Ny solombavambahoaka ny Madagasikara vao fita ao Amboasary Atsimo efa fantatra ny olana izay misy any an-toerana raha tsy laza fotsiny tsika misy antenne tena simba tanteraka potika tanteraka ny vahaolana zany dia mila antenne vaovao tsika vahaolana faharoa ihany koa mila jerentsika akaiky ny panneau zany izay hipetrahan'izy ireo ny tena tsara moa zany dia pilôna mihitsiny fa ny panneau zany tsy maraka an'izy dia miandry zany ary valim-panontaniana rehetra reto dia miopana avokoa amin'ny teti-bola rehetra anisan'ny nangataka taminareo solombavambahoaka moa zany zay hoe mba ampiakary ny teti-bola anay fa tena ambany dia ambany ny 570 isanjato ny mpiasa ny ministera any amin'ny distrika izay misy anareo any dia ambara aminareo fa tsy mbola misy mpiasa mpanjakana amin'izao fotoana izao izahay nefany 2023 nisy poste budgétaire farany izay kely
de mangataka zany zay a raha tianareo ho tafiditra piasa daholo reny mpiaramiasa amintsika reny mba hampio ihany keo ministera zany rehefa tonga ty amin'ny anteny mirapirenena ny teti-bolam-panjakana ka ho avy ny teti-bolam-panjakana sy mpantsina amin'ny volana mea de tena miantso antsika solombamoaka andao mba hiaraka ifanoantsika torak'izay ihany koa neny solombavam-boaka zay voafity tao ambato finandrana televisiona malagasy efa mandeha somatsara am'izao fotoana zao a ny RNM tsy mbola mandeha hatram'izao inona ny antony naverina ty amin'ny Tananarivo moa zany ny émetteur dia araka ny toromarika zany fampiresana amin'ny alatsinainy zao a vita ny émetteur anareo de miangavy anao ndre matoa solombavam-bahoaka raha mety aminao a dia alaina lizy amin'ny latsinainy tsy manambola ny ministera hitondrana azy raha voniny ianao a de etony frais tonga de alainao amin'ny latsinainy manao fetiny asaramanitra ny vahoaka ny ambato finandrana sady manaraka kanina ihany koa satria ho avy ny kanina zany amin'izao député any Soalala tsy hoe simba ny émetteur anareo fa ambany be ny puissance an'le izy a de ny puissance angamba mila jerena ary mila vérifiena kely miaraka amin'ny ekipa avy aty an-toerana raha ohatra ka mety aminao zany iankora anisan'ny noresana manokana ny makasika ny resaka radio-pirenena de azavaiko mahitsy zany a raha ohatra ka mety aminao a misy tompona andraikitra moa zany a afaka ampidinitsika any fa ny zavatra iraintsika zany de ny anaovantsika ny réinstallation an'io émetteur io problème teknika zany ny olana mahazo any aminareo a afitsika vana somatsara le izy akoatran'izay ihany koa dia mila jerena kely any a ny ao amin'ny émetteur amin'ny télévision-nao iankora satria tsy maintsy mila vérification na pièce ihany koa zany ao anatiny Morondava ny any Morondava dia ilaitsika ny fametrahana zany a compteur vaovao zany ho an'ilay centre any toerana izay fantatritsika amin'izao fotoana zao a fa ambany de ambany ihany koa ny puissance 100 mégawatt io angamba n'le izy raha tsy diso a de mila ampiakarina ny tsara fantatritsika zany a ny émetteur rehetra zay misy manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana zao a de sakefa émetteur taloha avokoa zany nisy fifanara-piaramiasa tamin'ny teo aloha de miandra ny valin'izay zay satria tao anatin'ny passation zany anaovantsika sous réserve kely izy satria misy zavatra kely tsy de milamina izy ka nitandrotsika zany a de ho an'ireo émetteur rehetra zay tena tsy azo amboarina antsony a de zahantsika ny anolonany reny zany mezaka mitady partenaire ihany koa tsika satria raha budget 4 milliards io ngamba fantatrareo tsy afahantsika mahendika an'izany rehetra zany any Manoro tonga de tsorona fa problème pylône zany any mila renforcer tsika ny pylône na manangana pylône vaovao mihitsy ntsika mba afahantsika mamahany olana io fa vao misy rivotra kely vao misy olana kely de rava zany ny pylône any an-toerana Andriamatoa maboaka ny Madagasikara sady filoha lefitry ny anteny-pirenena manandrina dia milamina tsara aloha ny émetteur ny télé sy ny radio any a fa amin'izao fotoana zao zany a dia ny équipement zany mila anampinanareo zany le basse fréquence ny etsotsika an'io a mba jerena kely zany ny caméra ny micro ny relais de table mixeur sy maro samihafa reo a na camion le izy a ratsy be le camion ka raha sitraka ny solombavam-bahoaka ao zany misy moramanga zao tazako eto a dao tsika hiara-iasa kely fa mifanampy kely tsika de afaka tonga de misitraka avy hatrany zany an'ity a ny vahoaka ny moramanga moa zany ny niaraka taminao moa niaraka teo sy nangataka an'iny zany atany Mora Sud na tsy ao ary ny rahalahantsika Babate Alongo a ny fantaritsika aloha tamin'ny Mora Sud zany a dia district avavao zay ny voan'ny foronina tamin'ny fividianana solombavam-bahoaka farany teo rariny loatra zany raha mbola tsy misy fitalevam-piaritra maro any ka zay no mampatonga ny any hoe sady tsisy olona any tsisy trano tsisy fotoa tsisy nina satria voan'ny foronina le izy a dia ny tena tandrotsika zany de hoe raha manana trano aloha ianao so Andriamatoa solombavam-bahoaka satria zay zany tsy manana ny ministera de io trano io zany aloha no ampiasaitsika de vatsitsika fitaovana dia ireo mpiasa eto anivon'ny ministera zany a no tsy maintsy misy affectena kely any a anomboka sady a an'izay asa zay a ny fitaovana moa zany a zay tena hoe fitaovana fototra aloha ny anomboantsika anazy satria mbola kely zany eo ampelantanany ministera mananjary
na ny mananjary mazava-be ngamba ny fampitaovana no anisan'ny tena angatana any efa manana trano tsara tare mananjary dia jerentsika zany ny fampitaovana. Miresaka mananjary any tsika anisan'ny zavatra mahafinaritra ny resany dia ny resaka kolotsainy. Raha tsy resaka fotsiny tsika ny sambatra zany dia ampafantarina ianareo sahady fa anisan'ny politika ny ministera zany ny anandratra an'ireo kolotsaina isa-paritra. Izy io dia iodinianay miaraka aminareo solombavam-bahoaka izy io misy andro anankiray zany ao anatin'ny taona ataontsika hoe andro ny kolotsaina. Iny tena iraisan'ny Madagasikara ray manontolo. Fa ny ministera zany dia iantso anareo solombavam-bahoaka hoe inona ny fomba na ny sotoavina na ny kolotsaina tena mampiavaka ny distrika anareo dia anokanantsika andro zay anaovantsika fanamariana nasionaly mihitsy eo ambany fehiny ministera zay sady visibilité ho anareo solombavam-bahoaka zany no manao ny asany ihany koa ny ministera zany. Farafangana izay tsy ao izy ato ihany koa ny rahalahintsika anankiray ranomarina zany efa vita daholo zany ny asany antoerana le trano moa iny efa ndresako kely anao tsy maintsy anaovantsika audit kely le izy ny fitaovana ihany koa zany ny olana kely amin'ny sika mitendry zao dia efa vita ihany koa ny satria simba ny émetteur ny radio anareo raha sitrako honorable tongavy ianao ary amin'ny fobeteur raha dia alaivo le émetteur raha ataonao voandalana hoentina makany ny tanàna zany émetteur aloha nefa voninao caméra aloha jirentsika raha mbola misy ao dia afaka tonga dia alaina satria zay kosa aloha ny tombony misy zany mbola fitaovana dia zahantsika atao ihany zany le izy. Antanambe ny any Antanambe zany mandeha tsara fa ny fanamarina fotsiny matetika zany tapaka le émetteur vokatry ny orana sy ny toetry ny andro. Faharoa ihany koa nisy olana kely zany tao tamin'ny be ny tanàna tany atoerana. Ny vahaolana zay aroson'ny ministera zany dia ny mba ahafahantsika mijery ny ligne électrique an'ilay station zany zay misy an'ilay émetteur izay fantatritsika fa tsy matosika ny herinaratra zany ho an'io émetteur io. Miantso solombavam-bahoaka andao tsika hiary asa satria nareo mahita ny sur terrain ihany miaraka amin'ny taleparitra satria sahirana kely izay zany ny amin'le courant mamatsy an'io émetteur io amin'ny alalan'le pylône zany le izy. Be salampy mandeha tsara ny radio fa ny olana kely zany mbola resaka fahatapahan'ny jiro ny amin'ny fahasimban'ny fitaovana. Arak'izany zany dia nataonay lara-pamehana ihany koa zany ny fijerena ny stabilisateur zany satria ny tension an'ny courant no tena anisan'ny manimba ny fitaovanareo any. Hatreo ihany vita ministera ny jirama zany no vahaolana ambony indrindra mba tsy animba an'izay fitaovana izay. Midongy atsimo mangataka fitaovana voaray ngamba ny fangatahana tompoko. Be fotaka atsimo mangataka fitaovana mangataka trano ihany koa. Hatreto aloha zany raha ao anatin'ity régime ity zany aloha dia tsy manana ny fahafahana anangana fotodrafitrasa ny ministera zay tantananay. Tsy misy budget, tsy ao anatiny mihitsiny zany ary tsy ao anatiny mission zay nampanaovina anay zany. Raha ohatra kosa nefa misy trano zany any dia andaotsika hiara-iasa zany raha misy trano azontsika ampiasaina any dia anampy ny ministera ny amin'ny fitaovana fa ny fananganana fotodrafitrasa vaovao zany dia mbola tsy possible mihitsiny amin'izao fotoana izao. Torak'izay ihany koa moa zany ny ampania mariko tsara dia zay mangataka ny fanatsarana fitaovana efa firesantsika amin'ny rahalahy moa iny tokony ho tafavoaka. Brickaville ankasitrahana manokana ny amin'ny fisaorana zay noentinao ary manasanao ihany koa zany haka ny émetteur anao ao amin'ny TVM fa efa vonona ihany koa iny afaka hoentinao mody any an-tanàna. Farany ngambany akoatran'ireo le liste na émetteur zay efa noresako tamin'ny fandraisam-pitenenako farany dia amin'izao fotoana izao zany 215 no émetteur zay ataontsika hoe mandeha somatsara zany ka ny 7 amin'zato amin'ireo dia ny TVM, ny 4 amin'zato amin'ireo dia ny RNM. Ny olana zany dia 70 ny émetteur izay simba tanteraka amin'izao fotoana izao eo ampanamboarany ministera. 20 kosa ny émetteur izay efa azontsika jifaina sy azontsika alaina
ary efa vita tanteraka ho anareo sy efa voatonona rehetrarehetra teo. Fanamariana kely fotsiny ty amin'ny farany ngambana mamaranako ny dia anisan'ny zavatra ataon'ny ministera amin'izao fotoan'izao zany dia manao assainissement tsika ny amin'ny radio sy ny télé rehetra manerana Madagasikara. Betsaka anareo solombavam-boaka no miresaka hoe mba te hanokatra radio, te haka licence sy ny maro samihafa, dia ny tanjotsika aloha voalohany tsy maintsy fatarina aloha hoe inona daholo nefa misy iza mbola tsisy iza ny ara-dalàna, iza no tsy ara-dalàna. Aorianan'izay zany dia misy audita mihitsiny dia amin'izao fotoan'izao misy décret izay nataon'ny ministra teo aloha Lalatiana Kotonazavy izay tsy maintsy vahany izy io zany mba ahafahantsika mamerina indray zany fanomezana licence mba ho ara-dalàna, mba tsy hokinamanamana foana ny tanjotsika dia malalaka ny vahoaka rehetra zany. Na izany aza nefa misy an'ilay lalàna amin'ny fiantserasera moa zany ny zany anampidirina satria iny dia manova tanteraka ny fahafahantsika rehetra. Satria zany misy lalàna miteny hoe izay tompona licence tsy maintsy diry pub dia mingavy atsika solombavam-boaka rehefa mba mandefa an'izany aty izay mba hampio izay. Satria ny zavatra nisy zao atao amin'ny gouvernemanta samy nandefa projet daholy fa satria gasikara dia ny lalàna gasikara rery tsy nandeha andreo fivoriana ara-potoana zao ka dia miantso atsika firaisamonim-pirenena nandritra ny 12 taona nareo niady ho an'iny lalàna LICP iny noho ny volonté an'ny filohan'ny fanavaozana, noho ny volonté an'ny prime ministre reto mpikambana ny gouvernemanta zay tsy nisy napitra zany satria lalàna mampiseho ny mangarary eo anivon'ny fitantanan-dra-raha-mpanjakana zany takitsika zany andritra ny taona maro. Teny amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta foana zany no tapaka tamin'ny fitondrana teo aloha nanaiky ny filan-kevitra androany. Ny blocage androany dia ato amin'ny anteny miram-pirenena zany fa tsy ny ministra intsony ka dia miantso atsika firaisamonim-pirenena ndao tsika solombavam-bahoaka hiaraka raha nitatra fantatro dia hoe ozy ny filohan'ny commissionna hoe akaikely ny fotoana fa meo herinandro zay nomena herinandro nareo tapitra ihany ty ny fivoriana tsy nakasitrahanareo le izy no izany zany dia ho an'ny fahalalana aloha zany dia mbola tsy malalaka tsika raha mbola ireo ataontsika hoe commissionna ny juridique ireo zany mbola mitantana eo adina ataontsika miantso atsika solombavam-bahoaka fahalalana ny angatantsika dia andaotsika tena anaraka an'izany. Farany ao anatin'ny projet zay irina ivitaina ao anatin'ity roton'ity ny amerena eo ambony latabatra indray ny TNT. Io TNT io zany dia anome alalana atsika rehetra anokatra na onjam-peo na radio. Ka na ny député Nicolas Botroka ary ohatra ny manana radio 7 malalaka be tsika raha tanteraka zay TNT zay mba ahafahantsika zany manokatra ny fahalalana. Fanirina ihany ny anay akintsika amin'ny ao ambony maniry tanteraka ny fiara-miasa amintsika solombavam-bahoaka ny tenanay manokana dia manokatra varavarana ho an'ny solombavam-bahoaka ary ny solombavam-bahoaka aminay dia tsy milahatra ny solombavam-bahoaka ihany koa dia raisitsika ho namana satria izay solombavam-bahoaka vao ministra fantatray ny olona ny solombavam-bahoaka manampy ny solombavam-bahoaka izay ary manohana ny solombavam-bahoaka. Makasiraka toka. Ny anao makany amin'ny TVM ianao fofamaly zany resahako alainao any le izy any ny mpiara-miasa moa zany satria mety ho sahirana kely ndo topoka. Isaorana Andriamatoa ministre ny serasera sy ny kolotsaina ny tondra ny valiteny araky ny fanontaniana sy ny fangatana ny hoentin'ny solombavam-bahoaka teto anivony ateny-mera araky ny voalaza teo moa dia nahavita ireo ministra rehetra fa eo ihany koa ny ho an'ny ministra tsy tonga zany dia nandefa nireo secrétaire général ka ngamba ataoko hoe misolo tenany ministra reo aleo metsika anjara fitenena satria valiteny io hoe ny vahoaka malagasy no anisany ho andrasatsika amin'izay département ministériel tantanan'izy ireo zay ka mila tsika manana faharetana kely angamba fa aleo metsika. Solombavam-bahoaka Nicolas Randrinasolo. Sotra Andriamatoa président nagnome fitenenana mingavy monsieur le président satria mbola misy commission telo androany ty plénière telo androany ty ka aingavianay ny ministère seho ataony taratasy raha azo atao monsieur le président atao taratasy satria mingavy satria le fotoa fohy fiangavianany ana monsieur le président. Sotra topoko.
isaorana ny solombavam-bahoaka voafidy tao Betroka nitondra n'izay satroka zay ka tsika solombavam-bahoaka angamba no izay ve no hoarahantsika dia ataontsika amin'ny alalan'ny tsangatanana angamba raha ohatra ka zay mety ao ary atsangano ary ny tanana zay manao hoe manao mamaly antaratasy ireo ministra tsy tonga teto folo fito atsangano ny tanana zay mitsipaka an'izay tsy misy dia mbara ary fa zay zany nitapaky ny besin'ny mary teto anivony fivriam-brea dia amaly antaratasy zany ny ministra zay tsy tonga nitondra ny valiteny araky ny fanotoanina napetraky ny solombavam-bahoaka teto ka dia mbola misy satroka solombavam-bahoaka voafidy tao Antsohy misaotra amin'ny fitenenina Andriamatofiloha nena zany ohatra misy valiteny antsoratra zany efa tonga aminareo ato zay mba mangataka mba hozaraina amin'ny député rehetrarehetra zany ny valiteny avy amin'ny gouvernemanta zany na ny tonga teo na tsy tonga teo zay misaotra anao misaotra indrindra Andriamatoa solombavam-bahoaka voaray tompokoa zay fangatantsika zay ka dia saorana ary anareo ministra mpikambana amin'ny gouvernemanta zay nitondra ny valiteny araky ny fanontaniana sy ny fangatahana sy ny zavamisy eny anivony district rehetra manerana ny Madagasikara dia efa tafitany aminareo any amin'ny gouvernemanta ny hafatra zay mbola tsy voavaly teto moa mihina fa hovaliana ara asa ka dia mirary soa ary mirary ny fahasalamana ho atsika rehetra faka manatanteraka ny adity sy ny andraikitra zay endreketatsika ka eto ihany koa angamba dia somaro miato kely ny fiviritsika alohan'ny irisotsika ao anatin'ny fivirina manaraka alefa izay zany no mamarana ny fifanatrena teo anivon'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka tety amin'ny lapan'ny anteny mera-pirenena tety Tsimbazaza naharitra adiny 5 mahery teo izay famaliana ny fanontaniana avy amin'ny solombavam-bahoaka izay ny prime ministre moa no nanomboka izay famaliana ny fanontaniana izay ary nisesy teo ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta zay tonga niatrika izany satria nisy tokoa tsy niatrika ity fiaonana tamin'ny solombavam-bahoaka ty noho ny iraka zay tsy maintsy nototosaina any ampitan-dranomasina any araky ny fanapahan-kevitra moa dia amaly amin'ny alalan'ny taratasy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay tsy niatrika teto amin'ny anteny mera-pirenena na dia efa voninara ny secrétaire généraly isaky reny ministère reny nitondra ny valiteniny départementa tsirairay nazava ary tena nahitsy ny fitenenana teto izay tokoa angamba ilay hoe lapan'ny demokrasia ny eto amin'ny anteny mera-pirenena fa dia afapony rehetra na ho an'ny mpametraka fanontaniana na ho an'ny mpamaly ny fanontaniana hatreo ihany koa no mamarana ny fampitana ny vantana izany fifanatrehana teo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavam-bahoaka teto amin'ny anteny mera-pirenena izay ametrahana ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy